Apao aloha ny lalana. Iza ianao olom-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsipan'ny valanaretina COVID-19. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good. Dia mivantana avy aty amin'ny sekoly Tsidipahitra. Raha misy Rasinavoro tsy ny mpampianatra no mivangabao ary anakay ansary leky tsompotra fa tsy maninona. Raha misy Rasinavoro tsy ny mpampianatra no mivangabao fa ny mpianatra sy ny mpampianatra tokony mpampianatra avilavitra. Indray pinday ny voambolana rehetra ary izay heno matetika ankehitriny kaingany ka tsy hijanona ho fahazarana. Azeziko fotsiny nareo manampy rehefa avy eo misy ny mahazatra, misy ny hafahafa. Vakiko fotsiny tsy inona izany akory fanenarandreo zavatra ampiasaina sikasetsika matetika ankehitriny. Azithromycine, potentiator, oroter, UVMAG, magnébesis, Lovenox, Aspesic, Doliprane, Vitascorbol, aide 1, aide 2, aide 3, Edmond, Abdil As, Ravintsara huile essentielle, Niaoli, Kininipotsy, tongolo gasy, sakamalao, tongolo be, voasary makirana, tranjake, Revitalose, Dynamogène, glycérine, alcool, Bomafosa, citrate de bétaïne, jus de noni, biofar, zinc, ankondro, chocolat, primaso, filaminan-tsaina, rano, Facebook, telefona, corona, mandevina, masque, mitandrema. I feel good! I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Mifandarana nefa dia tsy miala mizaha. Zay mareva iny, zay manasa olona. Alasinainy taratana lavilaka misy masaboty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Aza miandry tsony. Mahankafa compte eo amin'ny betplanet.mg. Bet Planet. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Saftido. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Araba tompoko lahy sy tompoko vavy, ny fandaharana rivotra ato amin'ny onjam-peo Radio des Jeunes 96.6 FM izao arahinao zao. Eto ny tenako Rainbosy, eo ny teknisianina mahafatrapo mahandry ny Rinarson, eo koa ny namana Larissa, namana hafa moa mbola hoavy anatevin-daharana eo ihany. Ny resaka momba ity valanaretina ity no mbola iverenana. Ny soroana teny melody no hoe leo tofoka amin'ny fiainonana zany ny mpiaino sasany. Satria nahoana? Satria hono efa andre amina onjam-peo samihafa, efa fahita fanaraka amin'ny fahita lavitra ambentiny resaka amin'ny gazety sy ny peta-drindrina sasany aza ny momba io valanaretina io. Atao ahoana re tompoko? Fa dia iverenanay le izy, ny antony dia mbola tsy vitsy ny tsy miraharaha, tsy miraika, tsy rototra, kanefa efa tena antambo izy ty, antambo ny famelezany, ary miteno azy
ny fahita ao anatin'ny fiarahamonina etsierony hoe maty ranona tatsy dia tsy maintsy alevina faingana. Raha vo izay moa mitranga indrindra dia hoe ilay valanaretina Covid-19 zay navo azy. Ny fitserana sy ny horohoro mangany fotsiny, fihetsempo tena mavesatra bengy ireo hoe mihorohoro, mitaintaina tahaka ny hoe rovinandray ny ho anjarako ho an'ny olona miraharaha sy mitandrina zay, fa ho an'ny tsy mitandrina dia sanatriavana dia tonga any amin'le hoe rehefa maty de maty, zay alehany. Samy olombelona isika tompoko, tsy mety ny misaina ohatr'izay voalazako faran'izay. Tsy mety satria zao samy mandeha raha, samy nofo aman-draha. Ary isika malagasy dia manana n'lay fotom-pisainana tsara dia tsara satria sotoavina tsy lefin'ny taona, tsy lefin'ny fotoana, dia ilay hoe ny hafa tsy hafa fa ny tena ihany. Ny hafa dia endrika isehon'ny tena. Zay ho an'ny malagasy ankehitriny dia sarotra raisina. Fa rehefa raisina ny fitserana an'ireo olona voan'ilay valanaretina dia mihamazava zay foto-kevitra sotoavina hatry ny ela zay, ka izay manjo anao manjo ny hafa, izay manjo ny hafa manjo anao. Eny, tsy hoe manjo araka izay mahazo ny hafa, 100 isan-jato koa no mahazo anao, fa ilay fitserana, ilay fihazakazahana mamonjy ny hafa, iny mahamalagasy atsika iny. Ka raha misy ny olona mamoy fona tsy mivaky no manoloana ny fietraketraky ny valanaretina Covid-19 ary efa variant, zany hoe manana famely tena masiaka de masiaka, tsy tahaka ny coronavirus tany amin'ny taona 2021, dia aoka eritreritra fa raha ohatra tapitra ripaka daholo ny olona ao amin'ny fiarahamonina anankiray, tsy ho i Madagasikara ray manontolo na ny malagasy rehetra no haripaka izy ity, samy tsy mirary an'izany isika, fa dia mamely le izy zao ny vovo, ary tsy omby intsony ny hôpitaly, ny toerana hiazakazahana hitsaboana. Ka raha misy ny fahafahanao miaino, henoy ity resaka ity, araho zay toromarika rehetra. Ya, eo ary ianao mitenena azona voro. Eny tompoko. Ramsir Aznavory ihany ty. Eny tompoko. Isika mpampianatra moa zany tsy maintsy mampita, tsy maintsy mampianatra andreo. Andreo rehetra. Ny ao anatin'ny fampianarana misy ny mandray, ary ao anatin'ny lakilasy anankiray dia fantatra ho tsara amin'ny mampianatra anao fa misy ny tena mandray. Misy indray ny mandray loatra aza, ka lasa manompo fianarana loatra dia ny fiarahamonina lasa adinony. Adino ny fitiavana, adino ny fanambadiana, adino ny fikarakarana fianakaviana, satria mifantoka loatra amin'izay. Tsy zay akory ny tanjona. Fa ny fandraisany rehetra, ny mponina rehetra ao anatin'izao zava-mitango zao dia taka ny mpianatra ao an-dakilasy. Mianatra ao an-dakilasy izy ao, miaino, mampianatra, ary fantatrao tsara fa ianao mpampianatra tsy manome valiny avy hatrany no tena tsara, fa ny manoro ny lalana tokony aleha. Zay taka ny sahirana ihany isika hoe inona ny méthodologie tokony ampiasaina, inona ny pédagogie, procédé pédagogique, pédagonerie indraindray fampianarana an'ireo zay efa adala, pédagogie. Pédagogie indray dia ny atsitsika iny, tsisy idirantsika iny. Dia misy ny pédographie, ny fomba fahalalana ny lalana le izy. Zao ny fandehan'ny fampianarana atoro momba ny fiainantsika ny aretina amin'izao. Atoro dia omena sitraka ireo zay efa manao, ary omena didy ireo zay efa manao, ampita amin'ny communication de proximité indrindra. Ny fiainantsika kehitriny dia tsy tokony misy afahantsika hoe désespéré na somary mamoy fo. Ny antony dia satria la société, la sociologie, à ce qu'elle mérite aloha. Zay zavatra izay mantsy manahirana satria tsy hoe mangatsipo ny tena. Eo ampijerena fa ny zava-misy dia zava-misy tsy misy magie.
ao anatin'ny resaka fitsaboana izay hiderana ny mpitsabo, ny mpikarakara ara-pahasalamana, ireo rehetra ao anatin'ny resaka fikarakarana amin'ny hopitaly sy ny toerana samihafa, dia omena ny iderasy lazy satria raha ireo no milavolefona sy miraviravin-tanana izay nataony. Misy ny maditra sy miraharatsy ny sisa tsy hoe tsy ho raharahiana izy ireny satria ireny ny ondrina ny fa ho feheziko kely aloha dia mivelona miditra indray rehefa aveo fa ny sary ohatrany tsy misy monsieur Rainbozy mba manantena ny tena hoe potra sary a. Zay sy Larissa zao mito. Iny zao ny tanako nitsangany. Marabantsika rehetra. Ary zavy potra satria. Wito ny sarinao rehefa aveo e. Io. Sarinao mbola tsy miposa mihitsy. Rehefa aveo. Ny antso anitako sao hoe salama rivotra, raha mangatsika Larissa no mirary fahasalamana. Atao anatiny ato mangatsika. Bonoka be. Efa tsy misy sary, tsy misy ny sary. Zao ny fehezina kely dia dika indray Mbozy amin'ny teny malagasy hoe un problème se solutionne mais ne se gère pas. Un problème c'est pas fait pour être géré mais pour être solutionné. Natao vahana ny olana fa tsy natao tantanana. Mais on ne gère pas. Un problème ça ne se gère pas. Faut trouver des solutions. Amin'izay lafin'izay dia zao araka ilay teneniko teo, on a la société qu'on a, on a la société qu'on mérite. Dia miankina amin'ny tsirairay io, miankina amin'ny tsirairay. Ny atao hoe pédagogie dia ny fomba hoentina zany mitantana ny fiarahamonina izay olombelona mitambatra mahatonga ny fiarahamonina. Toy zay Ramsey Razinavoro avy ety amin'ny lakilasy tsy misy mpianatra. Anareo. Eny ary makasitraka anao Ramsey Razinavoro. Ny tena anaranao raha vahana lavalava dia Razinavoro ihany. Tsika namana vatsy matesta. Ny antony resahako an'izay manko dia ny efa noateven'ny namana teo iny Gottlieb iny. Ny fijoroako vavolombelona. Tsy te hitantarany ty fa tsy ambaratelo mpiainako ty kanefa dia tantaraiko ranga ny aretina nahazo ahy rehefa dinihina ankehitriny no dinihina niaraka tamina dokotera sy ireo mahalala azy dia efa fiantombohana Covid-19 tany amin'ny volana febroary faraparany fiandohan'ny volana febroary tany ho any nandritra ny 3 herinandro mahery kely eo aho tao anatin'ilay aretina. Tao dia tao ary tsy teto Antananarivo moa fa tany Antsirabe dia izay raha misy mahatadidy moa mpiainy dia tsy nahateto aho nandritra ny herinandro maromaro vitsivitsy tratra n'ilay Covid-19 aho. Ny antombohany dia ny havizanana tsy hoe vizana ho azy fotsiny amin'izao fa ny andraikitra ny asa aman-draharaha ny fivezivezena ary dia tsoriko fa fivezivezena Antananarivo miandro vazo izy io mandalo Antsirabe mandeha alina mandeha amin'ny atoandro amin'ny fiarakodia zany fa tsy hoe amin'ny ditongotra akory tsy maintsy miteraka havizanana izay. Misy fikorontanana ny fahazarana raha teo satria mandeha lavitra ny tena. Ny andro anankiray nefa taorian'ilay famonjena fivoriam-besy adidy tany andrefa ny faritanina Antananarivo tany Tsinanana kely miandro vazo tany dia tsy maintsy nifara tamin'izay havizanana izay ary vao ny arivana iny manakotsako daholo ny lamosina, ny tratra, ny vanitaolana, ny ozape, edy. Raha vao mihevina aza na hoe misefo mafy dia eny tena manakotsako manaintaina any amin'ny tratra sy ny kibo any dia nihevitra ny tenako tamin'izay fa hoe ny ozatra amin'ny tenako vizana no ilay dia lavitra sy naharitra natao. Tsy dia izay loatra satria izao ny havizanana sy ny manaintaina ny misinta maninta dia eo ihany. Fa tsaroko tena tsy mahatsiaro ny tenako firy intsony aho avy hatrany dia midaboka ny sakafo tsy tsaroana ny tena nefa fantatra izao mandre izao aho hoe noana fa avy hatrany dia ny tao dia ireto zanaka aman-jafy ao Antsirabe no nanao izay mety nomeny faingana ny fanafody anisan'izany in'ilay levainy ala iny nomeny amboboany iny ao anatiny tsy dia fahatsiarovako teny zay fa izy no mitantara amin'io izy no mitantara no maray ny andro jereko akaiky koa no maray ny andro indreo fanafody eo andofandrinako amin'ilay latabatra kely dia jereko misy
io le vainiala iny de misy doliprane, misy an'ity vitamine efferalgan effervescent, vitamine C. De ahoana fa maninona nomenao andreo? Henoko aloha mbola manakotsako ana de fa de taitra fotsiny aloha indray koa fa hoe poritra mba te handitsaka de lasa nitsangana. Hafahafa be le irindrin'inona rahako mba ho vahaolana mba raha-patongako ary amin'ny trano fivoahana dia fanimpanina zay zay. Dia iny moa notoy ihany ny fitsaboana natao haingana satria izay le fepetra efa fantatra hatramin'ny herintaona hoe raha vao manomboka ny hafahafa ny tena haingana ilay ireo fanafody fanatanjahana ny tena fiarovana mba tsy hivadika ho coronavirus mariko ary fa tamin'iny fiandohan'ny volana febroary iny tsy mbola voaresaka, tsy mbola eno akory ilay voambolana hoe Covid-19 variant. Tsy mbola eno iny fa tamin'ny fikabarin'ny filoham-pirenena taty efa ray volana mahery taty aoriana vao nikabariny momba an'iny ny filoham-pirenena hoe avao Afrika Atsimo Covid-19 vaovao amin'ny anarany hoe variant ary enjana be. Kanefa rehefa averiko ihany rehefa nidinika tamin'ireto mpitsabo sy olona mahafantatra ny aretina aho de io zay efa fiantomboany iny nahazo anao iny raha izay io tsy nisy nataoko nidilatra ny fitandrisana hoe zao no nahazo ahy, zao no nahazo ahy. Dia ny ampitson'iny moa efa afaka nandeha nijoro nentina ny fiara nandeha zahay mianaka nanatona mpitsabo dia ny hita mpitsabo voalohany indrindra de hoe hafahafa mihitsy zany lay ingara iny zany mantsen'le zanako. Dia vahoana de nijerena tsaroako tsara somary ao anatin'ny manjavozavo ny fitadidiako tamin'izay fotoana izay fa nitady tsaroako de reo fanondroko reo mipetahany zavatra fitsapana iny fitsapana ny fatrany oxygène ao anatiko le izy hoy izy tamiko le dokotera raha marina ho izy tokony 90% ny taux d'oxygène ao amin'ny olona salama rehetrarehetra maherin'izay aza fa ny anao ty izy latsaka be amin'ny ahoana somary mivazavaza kely satria ahazoko avy hatrany ny tiany ambara hoe ratsy be ty mahazo ingara iny 81% fotsiny lenao izy 80% fotsiny taux d'oxygène aminao enao ve tsy sepitra tsy sepitra na izany na tsy zany zay filazanao izy fa enao de mandeha manao fitarafana ny tratranao tsy sepitra hoako eno ary zany enao ka maheno asepitra fa nireko fotsiny de mbola manakotsako daholo ny tenako fa misinda le manakotsako tsy tahaka ny maly arivany iny miamaivana dia mandeha enao mitaratra de eto aty ny vokatry ny fitarafana ny tratranao jerena dia enao mila vitamine C efa nomena inona le miady zao efferalgan effervescent misy vitamine C ary magnebe sisy mila nanapiny azy dia ilay fanafody anankiray antsoina hoe Jossin io de nohazavainy tamiko fa antibiotika io ary anisany tsara satria mateza fiasy izy io isaky ny zao andro ianao mihinana azy amin'ny ora tahaka izao aza tapahany itsy vainialy itsy aza ajanona itsy roa be dia betsaka ihany fa tsy be dia be ireo fanafody nasainy noraisiko nohaniko ary de narahana ara-bakteria izy de miverina ty ianao verina rehefa azo le vokatry ny fitarafana tena marina ho izy fa tsy mahasepitra anao raha zao zavatra hitako zao fa reo petipetina misy petina fotsifotsy eo amin'ny sary hitako eto izy misy resaka allo salama tsara ka mavitrika be tsy ny softisy ny bety planety renibozina le nitatarandrenibosy teo enao zany le nitataranao teo enao tataraiky tokony tsy te tatara fa dia koa ane zao ane rehefa miaina an'le izy matsy miatsika za mantsy aloha eo ampijerena ny fandarana samihafa ohatra ny ady lehibe voalohany ny ady lehibe faharoa tany Eropa ny génocide tany Rwanda ny fanavakavaham-bolokoditra tany Afrika Atsimo
zao tsika miatrika an'ity ady maheritsika ity a mila firesaka iny io, mila fahaizana miresaka io, mila fiafafana io, mila fiatrehana ny fahafatesana io, ary mila fiatrehana ny alemena ao anatin'ny fahasalamana io. Ny fomba hiatrehana an'izay dia miatrika. Ny miatrika dia samy manana ny fomba ahafahany miatrika. Misy ny miatrika ampahalemena, misy ny miatrika mila manampy, ary misy ny miatrika afaka manampy ny hafa. Zay ny karazany anankitelo. Tsita indray nalehany sary. Tsita indray sary aloha ny tsitako. Boribory fotsifotsy misy miteboka maintimainty eo ampovoany. Fitatarana ny expérience ny tsirairay ilainy. Araka le resako teo. Ohatranay ohatra zany zao raha nitato amin'ny fianakaviana zany dia efa nilalovany tany amin'ny volana février, mars. Rehefa nilalovany moa zany dia ny zava-nitranga teny ampanaovana test dia tsy ny rehetra ny nampanaovana test fa nanao ny anankiray dia tonga dia ohatran'ny hoe voa daholo zany rehetra ohatran'izay dia moa zany ny dikany hoe ka contact koa amin'ny ankapobeny. Rehefa mijery ny fandaharam-potoana fanatanjahantena amin'ny télé misy an'ilay hoe mpilalao anankidimy ny RC Lens vo, misy ny mpanao rugby vo, le vo any amin'izareo rehefa indraindray ohatran'ny fa tonga dia hiaina ny andavanandro le hoe vo. Rehefa tonga dia mikarakara dia mitsako dia miverina manao baolina le bandy rehefa avy eo. Samy hafa izay ny ety amintsika. Ety amintsika ny fiatrehantsika an'ilay izy dia izao baraingo keza be eo amin'ny fiainanao foana ilay izy raha ianao zany ny tratra dia ianao zany le tsy hataty dia ianao zany maty. Ny fahafatesana izay mafy kokoa ny fiatrehantsika azy amin'izao. Zany hoe hita ny sary fa misy vatapaty mivarotra amoron-dalana azy. Efa tena zavatra tsy tena fahita teto amintsika izany. Noho izany eo amin'ilay fomba hiatrehana sy ilay fomba iresahana an'ilay izy zany eo no hoe raha miresaka taux d'oxygène zao raha nibozy teo ho antsika sarababem-bahoaka aza miezaka mahazo an'izay fa rehefa misy dokotera na misy mpikarakara mijery dia matoky fotsiny ianao fa rehefa misy zavatra teneniny azo atao ibozy tsika teneniny. Azoko tsara. Raha ohatra zao tsika miresaka manazava hoe kely bitika dia kely bitika iny le virus na coronavirus ny olona tsotra amin'ny ankapobeny aza miezaka mahazo an'izay ianao fa rehefa misy mitantara fotsiny ilay izy dia hoe izay zany le zavatra mitranga. Fa ny zavatra eo aminao iainanao ka azonao no tokony hitondran'ny mpiserasera sy ny mpitsabo firesaka aminao. Sarotra be ny raha olona ohatra hoe dadanay zany zao dia teneninao taux d'oxygène ny extracteur sy ny sisa dia ozy ny dadanay hoe izay ataonareo fa tsy azoko izany. Izay fotsiny kosa aloha izay zavatra izay no ilana pédagogia. Eto izay sy indray aloha fa sary aloha dia tsy mipoitra ataona désespéré. Nisaka teneniko tsy nandeha ny 339 teo nandritra ny 7 minutes dia miverina. Avy ny ora. Internet ko misy tafaka ko eto. Dia miverina. Fatantaraina ihany koa zany ny onjaonja teknika. Fa ny mpanao dokam-barotra aloha dia izy foana mipoitra aloha sauf ty bête planète orange. Io makasitraka koa dia toizako ny fahitan'ilay dokotera ny takelaka be ny tarafana ny tratrako ny ahitany teboka fotsifotsy tokotoko kely miparitaka amin'le maintimainty iny dia hoy izy hoe resaka setrika io ngiara iny angamba mifogasikara ozy izy dia mitoy-mony resaka io fa tsy lasaiko eto fa ny zavatra fantarina indrindrindrindra dia ity ny avy-zanana mbola tsaroko naninana andreo fanafody azy aho ora vitsivitsy taorinan'ny avy any dokotera sy nahitany an'izay moa izay avy-zanana mbola hengo sy manakotsako maninta misinta ary indrindrindrindra ity ny zavatra hafahafa be tsaroko eo ampanarahana n'ilay toromarika ny mpitsabo aho eo amin'ny fikarakarany reto zanaka aman-jafy eo ampandrino tsy mahazo mandehandeha ianao tsy maintsy miala sasatra ianao dia leo an'le matory aho leo lamosika ohatrany mainka akoho manakotsako amin'le midaboka foana miorirana ka tsy azo Dokam-barotra kely Ka zay mahatonga ilay pub. izay indrindra manko baronina. Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Ona zany mivadihany koa zao. Toy ny tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kibanao zany. Aleo rangamba indramo kely aloha izany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy vese azo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softy Do.
misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. D'accord, bienvenue une surface de réparation. Mat Ballariana. Maty tototriny, mijery Cyril, tafatsanga la ve tena KO Cyril, lasa ny tazao ny amboary. Ouais, jackpot! Azoko ny jackpot! Ndao hiala voly sy aina tanteraka ny lalao rehetra miaraka aminay. Fanambinay ato amin'ny Bet Planète ny ampifaly ianao naiza naiza amin'ny fotoana rehetra. Aza miandry tsony. Mankafa compte eo amin'ny betplanète.mg. Bet Planète. KFC lance son nouveau produit, Tunga sous les strips. 3 aiguillettes de poulet tendre, épicées et tellement croustillantes. À déguster avec sa fameuse sauce miel moutarde. C'est un pur délice ces strips. Venez les goûter à KFC à Courdic ou Tana Waterfront du lundi au dimanche de 10h à 21h. Finger licking good, KFC. Dada ve manana le sary rehetra tamin'ny anniversaire an'ny neny reny? Ye, jereo amin'ny Facebook koa hoe. Misy vidéo koa ary ao. Le sary any tiako jerena ka. Jereo amin'ny Instagram mandray ary. Nda tsy afaka imprimena fotsiny. Toa zany indray ny maharaka noho ianao anaka. Afa ihany manana safidy maromaro ifandraisana amin'ny namako amin'ny tambazotra serasera. Akama up, misy un giga anaovana Facebook, Messenger na Instagram. Sady mbola misy amin'ny 3 minitra makany amin'ny numéro famille. Amin'ny sarany 10 ariary monja, manakely 3 andro. Antsony 222 étoile 33 na 222 étoile 3. Orange. Tiens, ton bifa. Merci, c'est mon biscuit préféré. C'est vraiment exceptionnel. Bifa vous rend jalouse. Trop bon. Biscuit bien fourré au chocolat. Coucou. Bifa, biscuit irrésistiblement bon. Pour être dérangé ou simplement pour rester éveillé. Bifa, c'est croustillant. Pour une fête, des sorties entre amis, tout le monde en veut. Bifa 2000 pour des milliers d'occasions. Bifa Maxi, Bifa 2000, c'est mon biscuit de tous les jours. Bifa, c'est bon. Bientôt tout quitter, soit. Oh mince, pas maintenant. Pile pendant ma série préférée en plus. Ah non, c'est pas une coupure d'électricité. Il y a de la lumière chez la voisine. C'est encore un problème au niveau de ces matériels électriques. Il faut que je remplace ces fils, prises, interrupteurs, lampes une bonne fois pour toutes. Heureusement pour nous, du 1er au 15 avril, un bon d'achat de 15% est offert pour tout achat en électricité dans tous les magasins Bricoland. Pas besoin de dépenser plus qu'il n'en faut. Chez Bricoland, t'as tout ce qu'il faut. Bricoland, tout pour l'habitat. Mpamorona ianao, mpandrara, mpanao asa tanana, mpikaroka, sika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny Omapi dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra hiarovana izany sy ahazonao ny mari-pananana. Izany irery ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsaradrarina. Tongafa mandrakitra ny soratra ny zava-noforoanao aty amin'ny Omapi Ambandi na antsoina ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny Omapi. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. Omapi. Café Zoto mampihiratra vao maraina, manome tosi-gaina. Café Zoto mampazoto ireo malaina. Manitra ery izany kafe zany, raha ny fofony aloha tena ny tsirony zany ka tena kafe tena mahery. Café Zoto efa hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny mirary. Café Zoto tsy misy mafy sy laitra ny Zoto. Ao amin'ny Aigle d'Or, teo styléphone, collection gasy et stylé vaovao be, noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra, na maraina, na atoandro, na hariva, natao andro rehetra. Efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra, raha teo stylé ianao e. Jifa ho dieny zao ary les collections gasy et stylé an'i Ingrid. Ary ao tsy tapaka ihany koa page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or, gasy et stylé. Aigle d'Or. Miaraka amiko isanandro. Koa misy tomobile ray maty. Relangaly ty tsy manamboatra. Nikakatra makigalana dia afaka ntsifana solika sy menaka. Ary amin'izao koa raha sendra olana dia afaka misitraka ny tolotra vaovao izay fibatana maimaim-pony ireo taxi be manana karatra makigalana. Sange hoe efa niteny anao hoe mila le karatra maky. Marotra vitsy lesy zany. Atsoiny 033 51 218 70 na ny mailaka la carte maky @galana.mg.
Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. RTJ amin'ny Val Maraina. Aza ny hafa no anarina fa ny tenanao aloha jerena. Rehefa miaro ny tenanao ianao dia miaro ny hafa ihany koa. Ry olom-pirenena sakana ny Covid-19 fehezo ny rendrarendra hisakanana ny corona. Seria. Leo be. Rivo baovao. Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Toy ihany ny resantsika eto amin'ny onjam-peo radio des jeunes fandarana rivotra Larissa. Ie, tona ihany koa dia miara-miondrika amin'ny fianakaviany solombavam-bahoaka voafidy avao Manakara vao satria dia nodomandry Ramsey Giscard Andriano ben'ny tanàna Manakara izy io ny alohana voafidy azy teo amin'ny toerana io. Mbola nanatrika asa famatsin-drano tao amin'ny Toby Akara malaza tany Manakara nefa izy ny 20 ny volana Marsa ny solombavam-bahoaka Giscard izay voalaza raha ny fampitam-baovao azo dia lavon'ny coronavirus rehefa narary tao anatin'ny fahasarotana andro maro izay. Raha tsy ahivina moa zany dia solombavam-bahoaka roa no namon'ny ainy tao anatin'ny 7 volana izay. Dia raha fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Raha fiononana tompoko. Raha fiononana tompoko izay moa zany le hoe fiainana moa zany admirabantsika rehetra. Io moa zany le hoe fahorian'ny sasany fifalian'ny sasany. Zany miakatra zany deuxième liste amin'izao fotoana izao zany. Lasa solombavam-bahoaka tampoka. Tsy niomana io dia lasa miakatra ianao zany. Dia rena zany fa lasa député ihany ty farany efa tsy lany mika hatramin'izay. Zay moa zany le lalam-piainana lalam-piainana daholo nge zany. Io tsy maintsy misy an'izany io. Na le resaka le hoe lamba mena sy vatapaty arany satria dia lasa nanome asa ho an'izy ireny nefa narakôry biara rehetrarehetra io ary dia miandry hoe vindrina re misy maty tsy mandeha misy antsenina maty zany ary reny zao misy gesta mihitsy amin'izao fotoana izao mandeha be mibizina amin'izao fotoana izao tena mety mihitsy tontolo ity mety tsara ny vola nefa zay le fahoriana ho an'ny sasany zay le fahoriana nalahelo ho an'ny sasany le izy dia fiainana mihitsy no tenenana anazy. Izako le tantara matahotra ray mibozy amin'le resaka dia tsy samteny izy. Zay matahotra zao tsy manatahotra. Matahotra faty ray mibozy. Jehovah no miandry. Matahotra faty ray mibozy. Tsy mananjava mahory. Mambady amin'ny amaintro izy ary tondrany amoron-drano fialatsasatra melombelona amin'ny fanahy izy. Eny fanahy dia mamakivaky ny lohasaly fahafatesana. Allô. Anakanto tompony rivotra. Eny tompoko. Ya. So dia misy zavatra teneny ray mibozy ka tsy haingoako. Larissa, on vient Larissa. Io hitanao io ny sary. Misy pain perdu ray indray lehilahy. Zany miala tsiny manala azy any zareo aloha fa dia mangataka masy mihitsy izy mba angataka aminareo vao mahazo miditra miteny. Tena azavaina an'ireny olona ireny tsisy hevitra intsony, tsisy hevitra zay olona maditra zary zay olona malala fomba fa zao ato amin'ny rivotra zay tsy mifahalala fomba zany tsy manao azafady ny ray mibozy zany azafady ray mibozy fa mba hiteny kely olona maditra zay mangatany olona mafy ny zavatra tiako tenena anazy Larissa io fa tsy eritra dia tonga ao io i barone io fa tsy eritra satria teriny itsalasa miala tsiny amin'ny olona fa analana iny olona any raha vao mangirana be ny andriny dia barone fomba fanaovanay rivotra re tompoko fomba fanaovanay rivotra zany ohatran'ireny eny amin'ny afondasy reny zay manao an'le izy satria ohatranay sy Larissa moa efa nampianatra pain perdu ny ramatoa zay dia olona ho mety amaly rehefa avy analanareo zay rehefa manao fanamariana analana mihitsy koa ka tsy hevitra ampianarana pain perdu zany anankiroa zao ny olona ampianarana pain perdu ka niverenako kely amin'le resaka teo hoe tsy ny réseau no mahatonga ny saripiny aty ngamba ny aloha raha tsy diso dia azavaina ny olona koa fa aty anaty ala no miditra noho izany fantatra ray miboziny ao dia ny feo no inoko dia raha misy razonavory moa teo izay nanantena hipotra ny sariny tsy hita mihitsy nge aty ao amin'ny rivotra teky izay ka fa le resaka le hoe fiatrehana n'le zavatra ankehitriny io dia fantatritsika tsara ihany fa Madagasikara ray manontolo zany miara-miatrika an'le izy izahay dia mbola manome hevitra sy manome torohevitra foana dia tsy miteny akory hoe ny olona anankiray no manana ny hevitra tena marina sy mety araka le firesaka tsika maly sy afaka maly izay fa mifanampinampy
fanampinampieritreritry de sisy aleo mba tatsangoa ray bozy tata Benary amin'ny latsinainy nalaza be iny andro izy azon'ny ray alina lahata izy de efa miaingany aminy sady zay vo azo larisano mba ohatran'ny aviny ao de nefa larisa efa misy an'le miraba badalela isaky ny amvalosasany izy dada Benary fa toy zay ka ny fomba hiatrehanan'le izy a de tsy misy afa-tsy ny fahaizana miaramonina ihany ka ilazan'izay fomba fiatrehany zay ahoana ny atrehako azy amiko zany efa tena aloalika ranom-bary be am'izao ny tokony andraikitra samihafa amin'ny antanatoatra samihafa momba fahasalamana tena sady reraka zareo miatrika mafy tena tamin'ny herintaona tadidiko a mbola tsy tena nisy ny hoe fananganana tanana manome hery an'ireo mpitsabo sy ireo mpikarakara ara-pahasalamana tsy de tena henoko be zay fa am'izao de tena ilainy zareo zany raha miheno rivotra izy mino izay fa mba manalanala voly azy koa zao ino izay fa tsisy antso zareo miteny hoe raha goatra rangaza tena miresaka courage be nareo mpikarakara ara-pahasalamana tena courage nareo ary tsika menaka avokoa hatreo ampahatonina ohatrany Raimbozy zay Raimbozy nge raha tazaninareo ka tena efa kofopay fa le zavatra nitranga tamin'ny Raimbozy zay ilaina tantaraina satria ilaina tantaraina satria ny aiay zao mitantara de mety misy mitovitovy amiko ny aiay rehefa somambisambo maty masoandro eo rehefa mipetraka ianao de lasa be eritseritsy zany mahatongako zao ato vosasa oatra amin'ny vilia trano fafako indroa isan'andro zany ve de any anaty ala any anaty ala ve zany anaty ala hoana io le misy anazy rehefa tonga ty ianao Raimbozy de ho azonao ny famba ary ny alika ko ary am'izao lasa alika diry le rony satria feno ala de le rony mandehandeha ao lasa alika diry zalahy ka chien de salon dy moa zany ahoana ty chien de bosquet chien dit de salon lasa chien de bosquet wa sika koa manalanala aloha zany mba ho an'ny olona rehefa mino rivotra ny olona satria na ny olona miandro marary any ary zao misy mako zao ny tena marary tena mikarakara amin'ny hopitaly ihany no afaka makao efa fitsonjovana ny fahasalamana zay mbola tsy marary zay fa raha ny lojika zany misy marary de aterina any hopitaly raha tafiditra any amina toerana fitazonana ny marary izy reny olona reny mody milamina tsy mifanena amin'iza de any an-trano mihidy zany mihidy tiako tenenina hoe miandry de ny fanazavana mila ampina kely ihany koa zay firy andro ihany indray zany le miandry inona ny tokony hoan'ny olona mbola tsy misy soritra retina raha ka kontakta sa tonga de mihinana ny zavatra tokony hitsaboana ka tokony misy dokotera efa sahirana makany an-trano am'izao ny olona zany mandeha kokoa am'izao satria mafy de mafy le asa zany le fiatrehanan'le izy io mantsy de efa niaina ny mahatsapa zay mbola tsy niaina mety miraharaha mety tsy miraharaha ohatra de izay courage daholo courage koa le olona anankiroa le ampianarana pay-per-view mividy mofo aloha de rehefa eo ampianona rivotra zany raha ohatra ka miteny Raimbozy ka mitsatsaingo goty dia tapatapao mofo de endaso zay raha tsy maintsy manala mofo very zany sotra raha mandry mety tsara nkoma mofo very no pay-per-view izao ny zavatra mariako manokana Baronina sy Mahandry ary Larisa ny fiovana fiharatsiana azy angamba malaza azy tao amin'ny toe-tsaiko nandritra ny atrehako an'ilay aretina satria zao tsy mandeha loatra ny fandanjalanjako ny fisainako fa zavatra hafa be adikako hitany masoko sy atrehako ambony fandriana de lasa zavatra ratsy no andraisako azy ohatra zao hoe varavarana tsy mikarapoko akory de raha zay fa mikarapoko ohatra hoe loka misy sakamalao any an-dakozia lavitra any amin'ny efitra hafa any eniko hatraty zany hoe tsy donto zany ny fandrenezany fanimbolohako tsy donto fa mandre tsara fantatro hoe loka sy trondron-dranomasina zany andrahoiny ramatoa andro sakafo eo zany anina zany andrahoiny eo zany fantatro daholo fa ny fitsarako ny zava-mitranga ohatra ny olona rendremana nefa olona misaina tsara zao fiverako ny tenako fanaitainana mbola ihany fa memisinda noho ny fiasan'le fanafody ny hafanako ny nanjary tsaroko fa niakatra de le fisainako tsy mahalanjalanja araka ny rariny sinitsiny fa manao fitsarana tematemaka zay de hoe sanatriavina vony ny lohako dia rehefa kelikely aho manodina mbola nataoko teo iny de mitsara tena aho zany hoe tiako ambara de zao tsy ny vatana fotsiny no
notsindrin'ilay aretina fa na ny firafitsaiko aza voakorontany. Mety ho sarotra ho anao ny anazavako an'izay satria na ara-psikolojia na araka ny fitsaboana tsotro zao dia tsy mahagaga zany tsy anjarako manazava zany fa ny dokotera mpitsabo fa mahafantatra ihany aho satria io moa nampanabe io mandinika psikolojian'olona maka fepetra araka ny zava-misy ara-psikolojia ny atao zay vao miasa ny tena fa tsy avetrany de hoe tratra lahy osazy voaka voaroaka tsy de zay loatra fa mandanjalanja kanefa tamin'io de nikorotana zay fahaizako mandanjalanja ny ara-tsaina fiasan'ny saina izay ny fomba niatrehana moa iaho no ambara ary zay efa nambarany soritany goty teo zay dia ho iaho hoe inona no nataoko nampitomboako aingana ny heritsaina naveriko eo amin'ny laoniny satria nahatsiaro hoe ohatra ny hafafa le zavatra nataoko teo nanao indray aho rehefa kelikely teo afaka tsasakadiny taorina satria tsy mety matory leo an'le matory aho dia nanitsy ny tenako aho izay ilay ilana ny fierena mpanahy méditation iny netiko nampiarina azy ny arivo ny andro misy zany fikorotana mpisainana zany de efa henoko raha sakalasa ray mibozy le aza nidina za tsy te hitena izany fa zay ngely izy tena zay mihitsy zany satria zany le fahitany ray mibozy normal tsara fa le fomba fitenenao le fivesatra le aretina le tia fikorotana ny firafitsaina avy no manjary misy tsy namoaka dossier ve ray mibozy tamin'izany fotoana zany hoe mba omeo aly fiarakotiako iny ny zanatsy sy ny anina aza tsy tsaroko aiza moa ny etako tsy haiko lafa mipirana tamin'ny ray mibozy ngamba no tsofijorona vavolombela ohatrany zao atao ny ray mibozy zao ihany misy ihany koa ny olona akaiky fa le olona tratran'le variant ny saina elaela vao tena tafiverina tsy haiko na le nole satria samy variant na daholo tsy le na le hoe na diso tafa ohatra na ahoana satria de neny sasany moa hoe manao maloto eo ampandrina mihitsy ny ane za ndray tsy nanao an'izay ke vitako a nanara eny miala-pany ray mibozy fa tsy manina nge fa tsisy hitaka izy tany mbola vitako ny hoe borosiko ny nifiko lasa misasa zala mbola vitako fa ao anatin'ny fanaitainana sy ny anaovy dada le kapa fa za mandeha am'izao zay efa tsy tsaroko mandeha manao kapa sao de mangatsika indray de dia vitako daholo fikarakarana tena aloha zay tsotsotra mba hany azo atao hoe fa fisainako azy zay vo resako faran'izay kirotana kely fa no niarivany natsapa tena fa mibozy tam'izany hoe maniry ny voloko zany satria tsinona oatra rehefa le ohatra zay de ohatra hoe miova daholo zany le conception le fiainana mihitsy zany mety misafolo bainina fa tsy fantatro bainina lasa folony jakisanina volony ray mibozy amilay be mihitsy okalesy elawa de nety misafoloha tam'izay fa tsy tsaroko hoe safoloha sa na tsy maingy akorontanako manaintaina zany manaintaina zany de manirikiry ary mazaka ve le alina rehefa mandeha pipi zany zao le mampidina an'le braguette atao moramora daholo doucement et lentement sûrement slowly sauf ty tsika amin'ny zoma zao sauf ty fiainana dia tafarinao ny arivo ny andro eniko ny savasava daholo ny zavatra hitra niasa ny fanafodiny dokotera ary le zanako tsy manaiky andaty ty azo malay za anaka tsy ty hihinana io le ty ano a dadakotsy mihinana le zafikelyko efa mano dada be le zavatra ohatran'izao aia ka izay ndray moka le tsy mampetitsika indraindray satria zao rehefa misy aretina mahazo olo anankiray izany tsy midika fa tsy maintsy mety aminao ihany koa zay fanafody hoan'le oloneo fa ny tsara de aloha manatona dokotera de dokotera no miteny ity fanafody ty de ty kokoa no mety aminao satria zao ny salataonanao zao ny toe-batanao zao ny misy any aminao fa tsika ma tsy de zatra an'izany hoe manana fiche médicale ny olo anankiray ary rehefa mandeha amin'ny dokotera zay tokony ny alaina tsy voatery le dokotera mazatra anao dia tondra n'le fiche médicale hoe reto daholo tompoko ny momba rehetra amin'ny resaka fahasalamana fa ny tsika moa zany hoe aka anareo am'le dokotera mazatra nary ihany satria iny efa mitsabanao hatram'izay de iny mafantatra anao tsy nanana fiche médicale atao fa ny fanontaniany be de be tamiko io niaraka tamin'ny zanako mahafantatra tsara hoe maniry le vosa tsy maniry hoy ny zanako hoe zao izy io zao nefa nahazo azy talotany izy matanjaka be izy zao izy zao taona izy ary gaka le dokotera matanjaka be le rangaty izady tsy niteny fotsiny izy virilina be azako nitiny lavo tenenina baronina tsisy niteny izany to virilina be tsy niteny izany izy na enaka virilina be ne anao ny afaka apitson'iny moa
dia fa nanomboka aho fa ny tsy zakako dia mivoaka ny trano ka sendra tanin'andro tena eo amin'ny fanompanana ny zavatra rehetra ny tantaraiko teo iny tompoko izay mpiaino ianareo izay miaino tsy afinaretana ho an'ny tantaran'izany fa fiainako manokana zany anay menakavy zany fa dia mininy tantara azy aho soa ho an'ny olona ny tantarako azy zay fa tsy hoe hafaliako mitantara amin'ny fiainako za dia mpanafina amin'ny fiainako aza za mba sokisokirina amin'izay fiainako za miditra amin'ny fiainan'ny olona misy manontany misy hoe fiainana ray miposy ve zany resany ray miposy fiainako zany zany hatra tamiko fijoroana vavolombela le izy to maro moa ny olona tapaka ndray ahoana ioka le sary moa zany iny sary le indray miposy saika ho antany oviana ny indray miposy zay voalohany teo ny volana febroary teo dia hatramin'ny faraparany febroary zany hoe nandritra ny telo herinandro maherikely teo aho dia iny aho vao tonga avy any tsy sitrana tsara tsy na dokotera koa ny teny hoe afaka miasa ianao nanao rivotra moa zany ray miposy tao anaty zay fotoana zay tsy nanao rivotra tsy nanao rivotra fa iny hitanareo tsy tety io lasa botsy aho zany tonga dia ataon'le olona tsisy sary mihitsy nefa traegainy le fitantarana zay mantsy araka le resaka nataoko tsy ohatra zao hoe za zao nay zany zao rehefa tena dinihana ohatra zao nitarika joary tamin'ny 5 febroary nandeha nanao fety tany Tomasina fa za kosa aloha na eo ambony sehitrana ho an'ny mpiaraka mirana tsy ny sisa dia efa miteny hoe akisano ry amin'ray metatra sasany mikroko zahako maka chambre mitokana mihitsy efa tena mitandrina ny fifandraisana amiko nampitaina zay resaka zay satria mino fa tamin'izay le fotoana zay ohatra ny indray mibozy efa tao le izy efa tavaverina taty Antananarivo vao nijerena ny test sy ny sisa araka le resaka zay dia nandritra ny tapabolana teo eo tena ny feperana mihitsy zany zato hoe nandrapato fa le izy 2 andro 3 andro ange mihinana le fanafody sy mihinana le fampatanjahana dia ohatrany tafajoro tsara aloha fa ny ato trano fotsiny mila toizany eo amin'ny fomba iainana an'izay mantsy no sady anontaniana ny dokotera ny anontaniana ny mpahay azy za moa zany mitantara ny zava-misy iainany tsirairay dia rehefa avy eo misy manazava ihany ohatra saika ny indray mibozy manahoana misy aloha zany ny atao hoe fanafody misy ny atao hoe tambavy ny tsotsika azy misy ny atao hoe sakafo nohaniny ireo nandritra n'le fotoana ataontsika hoe nanao traitement rehefa avy eo amin'izay ary dia toy izao ohatra ny anazy zao tantaraiko ny ankehitriny mihitsy io teneny koa manamboatra foana karazana zavatra andrahoiny mifangaro ao ny tongolo gasy tongolo oignon sakamalaho dia ny citron mamboly moa izay dia misy maniry ao citron ray fa iny zao mbola tsy nataoko vakina efatra le citron eny satria la tsisy dia ampangotrahana le rano dia atao fiandry eo iny mievoka misy milaza hoe raha be loatra dia mihoatra dia atao indray isaky ny 2 andro manao an'le evoka dia alaina le ravitsara l'huile essentielle atao anatin'le rano ohatrany mangotraka dia misarona serviette eo dia mba mitroka sy ny sisa ny zavatra hohanina zany atao zay mba hinanana zavatra hoe mampatanjaka ny tena fa zao eto ambony lela tambatra nefa ny apaefaka lela tambatra dia misy boîte kiraro dia misy sarina boîte kiraro dia ireo le fanafody zany hoe misy ny fanafody vita malagasy misy ny vita malagasy zao ohatrany hoe ny calcium masy ny ohatrany misy ny baume fosa dia retiko nefa ny mbola mijorojoro mijerijery be ny roteur sy ny potentiator sy ny vitalose vimax nasa mifanao duel ety amin'ny sisiny ety fa ampijerijery eto ny ahiahy tsy ny zavatra tsy mitombona ao an-tsaina dia mampite hoe sao dia hoaniko kely ray ty vao mankitikitika kely ny atao mitratra dia fa alaina dia forosorany ty ohatra zany hitanareo bebe ny ainany zany ohatra zany dia tena apetraka le fanontaniana hoe mila fifaneraserana mila fifanazavana sisisa satria zao so dia mivadika robot indray le vatana ka tonga dia voatifotry ny antimanina avy eo tena zany tena tiako apetraka mihitsy satria mino fa tsy zarery ny ohatra zany sotrotrano kely ray vera ro vera dia aveo dia manao ditona fana kely ery dia jerijery kely eo dia tsy tafatombotsiraka fa mitsangana kely indray dia hosorana fosa indray le lavakorona dia aveo dia re anao ohatrohatran'izay ka tena zay zavatra zay mino fa iainany rehetrarehetra zay ary dia sady miandry sary eny ato tsy tavaverina mahitsy ny sary fa raha aloha verina sariko zay vao mijanona dia makeo ampain perdu zao tsika eo ampain perdu indray dia mila alona ao anatin'ny zavatra mamy izy aloha zay vao alefa makao amin'ilay atody toy izany kosa moa fanaovana azy iny fa kely sisa dia mipotra kely sisa dia mipotra okazay aloha fa tsy mety mipotra le sary tena réseau mihitsy io fa tsy ariva ale Paris Saint-Germain baolina mandeha Bayern akotra kely rangaza Bayern Paris Saint-Germain ty za Bayern
Efa zao araka le fiteneniko ny olona zay dia tiako apetraka amin'ny olona koa zay. Rehefa avy rehefa efa 8-19 sao dia tsy manam-potoana iretany eny areko. PSC. Ny Mario koa dia izao. Ninandro moa tsy alohan'ny fametrahana fantania dia izao. Ninady tsotra hoe miarova fotsiny tena ataovy daholo zay ampanaovy ny olona rehetrarehetra io hoany daholo zay azo hoanina rehetrarehetra mba hiarova tena satria tsy fantatra mihitsy ty aretin'ny ty amin'izao fotoana izao. Ka io zany rehefa marary mantsy ianao dia zao hoe na miteny areo hoe mihinana ravitoto ravitoto tena miady amin'ity variant ty satria tonga dia sepotra le variant tratran'le ravitoto izy lokony avy any rehetra mahita le nifinao le fianoana. Tsy voatery marina tompoko zay lazay mibarona. Tsy voatery marina zany fa ohatra ho ahy. Fa na fotsy zany dia zao hoe ampiasao daholo zay azonareo ampiasaina ka mety amin'ny vatanareo ahafahanareo miaro teny. Dia izao koa ny toe-tsaina mihitsy mila ampiakarina ambony be miady amin'le aretina amin'ny ankapobeny ny moral mihitsy zany satria mianto mantsy dia zao niretsika ohatra ny hoe tahaka tena matahotra mihitsy fa arakaraka ny tena natahoranao mahatonga anao tratra rehefa avy eo. Ka zay le antony resantsika izy mampiakarina le moral nareo hoe ampiakaro ny moral nareo ny sainareo satria ny sainareo anisan'ny voalohany miady amin'ny aretina ary zany mahatonga ny misy olona sahirana be rehefa avy eo na misy olona mora sitrana dia misy ny olona ela be voasitrana satria lay toe-tsainy entiny miatrika an'izy misy tena zava-dehibe ohatry ny zavatra rehetrarehetra io hoe mila pozitive tsara ny sainao dia rehefa pozitive tsara ny sainao miady amin'ny aretina amin'izay anao rehefa avy eo tsisy dikany aminao tsony dia misy satria ny sainao efa ambony be miasa miakatra ho azy ny hery fiarovana ao anatin'izy satria ny vatany olombelona dia crée hormone be dia be resaka médical tsy haiko ireny dia reny lasa miady amin'ny aretina. Dia izay mihitsy ilay izy hoe eny ary fa miakatra moral anao aza dia mivakivaky lolo loatra fa arakaraka ny vakianao lolo loatra vao maiky anao tratra. Dia toy izao kary le izy fantanin'ny mbola misy anankiray misy fantanin'ny mpiaino ato ka hoe nanahoana olona tratranao hatramin'izao ka hatramin'izay tsy misy areti-tratra zany aho ary tsy sepotra akory azy tamin'ny fotoana io fa mbola averiko ihany fa ankehitriny aho vao miaiky hoe fiantombohana Covid-19 nahazo ahiny ary voatsabo aingana satria vao nanomboka izy dia niarany tsabo izahay dia zanako avy aty Antananarivo nidodododo amin'ny fotoana tonga any izy nitsabo ato nandritra ny 3 andro 4 andro niaraka izy miravavy nitsabo ateo izay firaisan-kinina mpianakavy zay raha izay faharoa zay le voateny baronina farany teo bozy vavy tolo zany zanakao marainy bozy ato na diso ty taloha zaza mpangaina tsy olona io ny olona matsodra efa vavy daholo zany na dita zay le anjely latsaka tany ary za tsy miditra fianakavianareo fa ny andray bosy no fantatry ray bosy satria zanako lahy manko io ry havana za moko mamazanaka lahanany mahatonga dada ty na ditra misy nefa endry alesy ny zavatra faharoa akoatra ny firaisan-kinina amin'ny mpianakavy dia ny heritsaina voatenin'ny baronina farany teo nanana be mihitsy za ndray tsy resan'ny lawa manjain'le Covid fa nisy pince-pince sa tsisy pince-pince tamin'izay tamin'iny izy mo tsy teny Covid fa hoe coronavirus tsy mikasika whisky zany ary se tamin'iny style be misy raim-bozy tsy mikasika whisky tsinona le izy ka tsy nisy ary le izy fantatra ngeny tian'izay ho teny eny na fise koa aza be resaka eo be tsika to manontany hoe lasa izy Francis fa tsy haiko reto namana reto ka misy manakavaly fa ny anao moa zany dia resaka asa foana ny anao no teneniko rehefa misy manontany aloha izy fa miaino an'izao fantany miaino izy ka mbola misy asa ditsy andraikitra zay tsy maintsy andriketany dia tsy ho mbola tsy haiko izy amin'izao fotoana fa rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy ho avy dia izay heritsaina zay firaisan-kina indrindrindrindra fanarahana amin'ny atsipiriny izay voalaza mpitsabo ary le mpitsabo io rehefa diniko ny zavatra fanontaniana be dehibe nataony tamiko to tsy misikotra ny fiainako loatra ny tena marina fa mandinika ny fiainako lasa ara-pahasalamana tany izy dia n'le zanako manampy eo fa za moa tsy maharesaka firy-tsondro amin'le manaintaina mangirifiry nge zany dia izy manampy ny dokotera eo mamaly ny fanontaniana akoatran'izay tsy voateniko dia iny rehetrarehetra iny na raha ina toromarika zao zany ray zany zao zany ray zany zao zany ray zany dia rehefa nandeha moa ny andro vitsivitsy maromaro sitrana somatsara aho fa ianao dia tsy mahazo mihetsiketsika eto Antsirabe eto ianao mipetrapetraka eto ianao miala sasatra tsy mahazo mamonjy ny asanao ny amin'ny RDJ zany ianao satria voatery aho niteny taminy hoe miasa amin'ny radio rehefa mba te hiakatra ka zaza malahelo ny laisany miaino ny laisany aty afa dia fa tanatin'le tena marary be aho
tsy te ahen'olona mitabataba zay de mihaino radio mihain'olona misy olona miantso amin'ny telefôna ao tena ikirikiriana be ajanao na voan'ny gripe ianao na marary an-doha fotsiny ina zavatra makamanao indrindra ny tabataba satria enao anatin'ny zanakatodohanao any le kotokotokoto indrindra fa io feona kiriokana finday io voatoko mitentiko misy miantso any nareo avy aty Antananarivo aty le tia tonga de ajanoko de misy sositra tamiko nefa tsy le ty tokony teneny ray bozy tamin'ny fotoana iny za nge tsy fiteny ratsy ka zay tsy tena le le alika zay lasiko teneniko teo le anina ny fiteniko fa za tsy manao alika olona ka tsy manambo olona le anina le anina ty zay any zay de vita fa raha fa manao an'izay hotezitra zay mampetra na sosopy zay ko fiteny zay za tsy manao ny sosopy indray niandray fihetsepra rehefa tsy mety ataon'le olona fa fihetsy loatra izy manambaka tonga de tsoka za fihetsepra retoko fa tsy mety zany zay ary le izy manontany nareo mamaly sy manontany nareo inona moa no teny rehefa tsy manontany ianareo za tsy te resaka akoatr'izay ahoana izy teny any ana aloha zany de hoe arabaina aloha ray bozy fa tavoky satria zaho avo miteny azy satria tsy hafalianao amin'ny tantaran'ilay fiainako satria efa sitrana tanteraka tsisy atahorana tsony tsisy mamindro tia ny zavatra marioko ireo fanafody nomenanao reo ny dokotera dia manampy be ny hery fiarovana ao aminao ary maharitra ambolanao izy ny fisiany hery fiarovana ao aminao io satria reo fanafody reo misy aza nasain'ny toizako hatraty Antananarivo fa de najanko moa satria za mahafantatra hoe ny tenako kosa tsy boboa tangela sanatria amin'ny vavaladin'ny lela de najanko ny sasany satria zao azo zao maninona matanjaka tsara ohatra ny ary rehefa sabotsy dia maninona milaza ny pub za Kibanao softy toa azafady. Merci ah. Ay softy toa. Eona zany ny fandehan'ny toso. Tono ny tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa madefana. Ay. Marary kibo ianao zany. Alora ngamba indramo kely aloha sa papier toilette softy toa anao zany. Merci ranga. Sao de mba misy WC azo kely aloha azafady aloha. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softy Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. D'accord, bienvenue une surface de réparation. Matumbola Riavana! Matin Toutourin, Benzer Cyril, Tafatanga Ve, Tenakao Cyril, la Santa Zone en voie. Ouais! Jackpot! Askin jackpot! Dao iala voly sy aina tanteraka ny lalao rehetra miaraka aminay fanambinay ato amin'ny Bet Planète ny ampifaly ianao naiza naiza amin'ny fotoana rehetra aza miandry tsony mankafa compte eo amin'ny betplanète.mg. Bet Planète. Dentifrice Formula miara nifinao. Misy calcium izay manamafy ny nify. Ao koa fluoride miaro ny nify mba tsy ho loaka. Ary vita naturaly ny Formula izay misy menthe manala ny fofona ratsy sy manadio ny tenda. Tsikitsiky lalandava miaraka amin'ny dentifrice Formula. Formula Protexi, nify salama sy madio. Oh, tapaka ny jiro tena amin'ilay fotoana andehanan'ilay série tiako mihitsy. Tapaka hoana koa nefa ary ny etsepita mandeha. Manondrana an'izay reto fitaovana elektrika reto. Tena tapa-kevitra fa mila soloina daholo amin'izay reto fil, prise interrupteur ary lampe reto Tena soa ihany fa ny voalohany hatramin'ny 5 aprily zao dia mahazo bon d'achat 5 isan-jato isaky ny mividy entana momba ny elektricité eny amin'ny magasin Bricolande rehetra. Afaka mifameno ny entana vidiana amin'izay tsy mandany vola be. Bricolande, tout pour l'habitat. Ny pile manamora ny fiainana, tsy misy afa-tsy ny pile Everready. Ilay pile maharitra sy matanjaka ary mateza, tsy mandisy fanantenananao. Sady efa azonao jifaina, na ny kely, na ny antonony, na ny ngeza indrindra. Everready, ilay pile maharitra noho ny rehetra. Ao amin'ny Aigle d'Or atao styléphone, collection gas et stylet vaovao be. Noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra, na maraina, na atoandro, na hariva, natao andro rehetra. Efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra. Raha teo stylet ianao jifa hodiany zao ary les collections gas et stylet an'i Ingrid. Ary ao tsy tapaka ihany koa page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar Aigle d'Or gas et stylet. Aigle d'Or. Miaraka amin'ny isan'andro.
koa misy tomobile ray maty relangany ty tsy manamboatra Mikakatra makigalana dia afaka mifanasolotra sy menaka ary amin'izao koa raha sendra olana dia afaka misitraka ny tolotra vaovao izay fibatana maimaim-pona ireo taxi be manana karatra makigalana. Sange hoe efa miteny anao hoe mila le karatra maky maharitra vitsy lesy zany. Atsony 033 51 218 70 na ny mailaka la carte maki @galana.mg. Ny olona salama no afaka miary sakamy ny fianaky ny korona manaova vava-orona atsondra metatra aza mivorivory fa raha sendra misy marary ao dia mifamindra aretina tsy manatongotra ny coronavirus fa ny olona no mamindra azy aza be dido fa mitady loza ho an'ny tena ary ihany koa andozany hafa. Iza ianao olom-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partan ny valanaretina Covid-19. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Izy afaka miditra mivantana ihany koa tsika satria efa ato anatin'ny tapany fahatelo ato anatin'ny fandarana rivotra raha misy tianareo antaninana avy amina resaka rain booster any dia tsy manina fa apetrao ny fantaninareo amin'ny alalan'ny antso atarby izay nitonona taminareo teo na ny 033 65 009 66 antso voalohany. Miaraba tompoko. Allô, manao tompoko. Miaraba tompoko. Ia, sosokevitra dia misy inona koa hoe fitorana voninkazo zany zavatra resana dia sosokevitra zany ao an'ilay farmasia le mividy fanafody efa nisy resaka an'izay ihany teto tamin'ilay mandeha fa mbola tsy nanana amin'ny marary moa dia ohatran'ny tsy niraharaha fa marina mividy fanafody dia tena nanana ny marary dia tena tonga saina fa sosokevitra zany hoe le olona milahatra eo amin'ilay farmasia zany tokony mba misy olona ao amin'ilay farmasia aloha manontany an'ilay olona tsirairay milahatra ireo hoe inona avy ny fanafodinao dia mba fantatra le izy zany na misy fo na tsy misy fa efa milahatra adiny roa eo zany tonga ao amin'ilay farmasia amin'izay rehefa avy eo tsy misy ka ilay fanafody dia mba sosokevitra zany iny hoe ao amin'ilay farmasia mba misorganizy kely zareo mba misy olona mahafantatra hoe mijery hoe inona le fanafodinao misy iny ay milahatra ianao zany tsy misy le fanafodinao mahazo mandeha ianao zany zay le sosokevitra le fitorahana voninkazo allo ihany tompoko mianao fitorahana voninkazo ho an'le mizara pension ho an'le be antitra tena mitoraka voninkazo zany fa mahafinaritra le izy fa miezaka mihitsy le fanjakana manatona zareo tanena sabotsy namiana zao dia tena efa manatona eny ao amin'ny commune le izy ny district dia mahazo tsy sahirana loatra zany le be antitra milahatra satria taloha fantatrareo ihany fa tena sahirana be reny be antitra ireny makan'ireny pension reny dia anankiray farany angamba ny fakaiky ny leraka hoe mahafinaritra le maheno ny raim-bozo miteny malagasy fandraindray le izy ohatrany somary exagéré tokony hoe raha fotsiny tenenina dia atao hoe raha le rahanao menamena be ohatra eny fa atao hoe raha fotsiny karaha voarahany dia raha misy hoe lio ndray karaha amizay manazavatsika nge aho manonona tsara karaha amty zany abota tsara nefa za tena miteny hoe tsara nisina olona ohatrany raim-bozo ohatran'izao za tena hoe tena karaha vao tsy exagéré tsy manjary tsisy valeur zany tsisy hasiny eny tompoko ia miaraba aripandekama miaraba lika rehetra ndray metsika ny vovoany songatina zato amin'ny 4 ora aloha zany dia niantso ny transporteur régional sy ny nationaly amin'ny amelana malalaka an'izy ireo hiasa fa sainga ao anatin'ny fepeta etitra izay ho apetraka ny fanjakana ny antony mahatonga ny zareo nanao an'ity antso avy ity dia mahatsapa ry zareo fa to misy ihany ny fitateran'olona mandeha amin'ireo lalam-pirenena miditra eto Analamanga sy ireo faritra hafa izay tsy azo idirana zany ary ireo le olona mpidizina no manao an'izany fitateran'olona zany ka izay no mahatonga an'izy ireo manao antso avo zany hoe sokafy alao zahay hiasa rehefa tsy izany hoy izy ireo dia
atony tanteraka mandritra ny ray volana aloha ny sehatra ny fitanterana rehetrarehetra eto amin'ireo faritra ireo na manerana ny Madagasikara mihitsy dia andao tsaboina ny aretina dia rehefa sitrantsika miverina miasa manaraka an'izay VPT eo ny ara-dalàna tamin'io moa ny fitokonana tety amin'ny Makity nisy hatramin'ny fandrahoana vato nataon'ny Zalahy tao ampisehovana amin'ny fanjakana fa dia efa mahandro vato izy ireo zany tsy mihinan-kanina intsony ny vady aman-janaka izy ireo fa avelao izy ireo hiasa. Zay ny amin'ny fitaterana fa any amin'ny tsena ihany koa dia mampitandrina ihany koa ny tompona andraikitra ny tsena ho an'ny commune urbaine Antananarivo ho an'ireo izay mpivarotra mbola mijanona mivarotra ao amin'ny komma zany fa efa nafindra eny amin'ny digy ny tsena ka dia tsy anana antra intsony izy ireo androaka an'ireo entan'ireo izay mbola tratra mivarotra ao amin'ny komma ihany satria karazan'ny manimbasimba an'ireo mpivarotra nafindra any amin'ny komma zany any amin'ny digy zany raha mbola mijanona mivarotra eo amin'ny komma eo zany ireo mpivarotra eny amin'ny komma sasatrasan'ireo fa dia mampitandrina izy ireo zany ho an'ny mpivarotra minimanao an'izay farany amin'ny tontolo fanatanjahantena efa nisy ny angle any omeny Larissa teo fa aty amin'ny baolina kitra moa zany dia miara-miora ihany koa ho an'ny filohan'ny ligy ny vatovato volany andaosy ny fahafatesana izy raha soa atsika rehetra. Eo amin'ny resaka fitaterana mantsy zany ohatran'ny hoe io zany dia misy fiantraikany foana aloha zany fiainam-bahoaka foana moa zany raha tsy miasa ianao aloha fa ny olona salama iny afaka miasa noho izany. Allô hello allô Idaba tompoko salama tompoko salame makasitraka amin'ny ray miposy tamin'ny fizarana fa tena mahafinaritra makasitraka anao ombako manana koa ny ten'ilay rangahy teo tokony misy olona ijoro mihitsy eo amin'ny farmasia mpiasa amin'ny farmasia manontany hoe misy ve ilay fanafodinao sa tsy misy satria tena lany fotoana ilay mivaratra ary marina le hoe tsy marary ianao sy ny ao an-tokantranonao tsy tonga saina amin'ilay izy ianao fa ohatrany hoe miteniteny foana ny olona rehefa miteny dia mba tia rendre hommage ho an'ireo dokotera sy infirmier sy infirmière izay tena manao ny endrika zavatra amin'izao satria zao isan'ny tena narary fa tena manao fivernieny ireo dokotera ireo hoe petraka andrina tena misaotra pesaka tompoko makasitraka tompoko indrindrindrindra ilay hoe fankahirizana an'ireo mpitsabo manao za aloha dia tena mankahery tanteraka mihitsy satria dia misy ny fianakaviana izay ao anatin'ireny sitra fitsaboana ireny maromaro ny namana ao anatin'ireny fa dia mankahery anareo mitiadita masina tena mafy kila izy tsy mandry andro tsy mandry alina. Allô araba tompoko salama copain sarama ray mibozy manahoana manokana ianao salama be tena ary rehefa sabotsy io efa misotro zia ory ray mibozy ary tamin'ny nahasitrana le covid otra lasa 70 décibel ny mipaty inona 70 décibel mafy sangy afa sitranako eny maninona monina ka teneko misaotra betsaka aloha fa ohatrany tafita ihany le afatra napitako tamin'ny herinandro momba le resaka farmasia fa maromaro zareo ny antso teo hoe manohana ny hevitra le raha namana efa ela iny amin'ny milahatra farmasia dia sosokevitra kely manaraka ho an'le olona izay tena hoe mila farmasia maika tsara nga mahita fa iny party Ambohimanarina Ambobao Talatamaty Ivato iny aksa iny izay tena hoe mila farmasia maika nareo tsy dia milahatra firy ny farmasia amin'iny satria nakateneko zao hoe za zao aty Androibe fa tena lasa mihitsy hoe za tsy ho any Analakely mitady farmasia fa any Ambobao Ivato andro zareo tsy dia milahatra ny farmasia sady misy fanafody betsaka fa milasa mitaky fotoana ihany koa sa ve hoe mitovitovy ihany amin'le hoe aty filaharana fohy ary ny fotoana laninao raha ohatra ianao mandeha makany Ambobao ino zay hoe lahatra amin'ny farmasia etsy Analakely tena zavatra ny ainako zany hoe malalaka miazakazaka any ianao mety lany atsasakady na adin'iray latsaka fefany lasa le fotoanany ka eo zany ny fangatanantsika rehetra mijorova volombelona daholo tsika rehetra manomboka izao
Ie satria manampy olona ihany koa nge manampy olona ihany koa le sady mba misy osikevitra misy vahaolana misy zavatra azo iainana amin'ny fiainana andavanandro mihitsy satria resaka fanafody resaka fahasalamana ary ny fahasalamana no voalohan-karena kara marary ianao dia allo tapaka sady izy manaraka indray ary dia le resaka taxi brosy teo ampiasao ny bus klasy atao taxi brosy. Allo efa misy allo eny tompoko lasa va isay sa mbola de mba mitondra teny taxi namana zay tsy afaka miantso ohatr'izany tafarisaka tamina commandant zay za amin'ny tany filamina mazy de gaga be izy avy anareo tsy mahazo miasa amin'ny any le de ohatra manontany tena tokoa ina moa zany ny antony fiasan'ny taxi satria izy nanazava hoe le izy ozy raha ady ohatra hoe fanonganam-panjakana na resaka tsy fandriam-pahalemana de zay ny hoe couvre-feu mety tokony tsy afaka mivoaka fa ty resaka tsy fahasalamana misy olona tsy salama mety ila taxi tapoka amin'ny alina ohatra resaka zao nisy olona naka numéroako hoe re ozy teraka tapoka mivadika zavatra ohatr'izany zany toerana efa danger be zany raha olona hiteraka tapoka moa zany de tsisy taxi de andeha tongotra ve ho any amin'ny asera ohatra miala tia mahazo na de taxi be de misy nefa ao anatin'le fotoana tsy azo esana mba sivy resaka kely zay gota rehefa miditra ianao hoe mba hoana marina ny amin'izay taxi tena hita hoe sahirana amin'izao nefa mbola voafetra indray ny ora esany nefa tsy toko ina moa ny anapahitaka olona mpiavana any nge mandeha ao anaty taxi matetika sady olona voafetra de anankiray farany misy zavatra nahazo anay dadanay vao corona de io numéro-ko afaka omena zay olona mila fa mba miantso any ambadika fa misy dokotera tena mahay eny amin'ny party any Saboty eny efa tena tafiditra tam'le forme modéré izy de noentina teny de nitsindrina 3 jours miala tsiny ny tena zay fa tsy afaka teny am'le dokotera izy fa de manahirana de efa verina amin'ny état normal izy zao tena tsindrina mitsindrina 3 samy hafa zany raha fahafantarako izy natambatra zareo de misy sady mora tsy manambaka voaka malagasy fa 15,000 ariary no nalainy taminay fa ny frais taxi fotsiny zany no nanahirina eny zay aloha mo taxi de netina tafinay hoan'ny hafa zay teo hoe amin'izao mihitsiny vao manombonomboka amin'ny valy sasany hoe de efa tsisy taxi mandray anao tsony zany raha ohatra hoe misy mieritreritra ianao hoe misy zavatra tsy maintsy andehananao ankoatrany hoe tena manana taratasy mazava ianao hoe vitanana fanafody zany ny olana ihany koa le taxi mihitsy koa ny tsisy mihitsy satria miazakazaka mody daholo le olona ve zany zao manambola andana taxi zao ka tsy maintsy ataoko tafiditra ao anatina fitsaboana daholo zany marina daholo zany fa le olona ve zany manana fahafahana de taxi zany zao io hoe tsy maintsy arahaba tompoko eny miarahaba manokana miarahaba tompoko papalora tsy papalora zany ka ny ato zao maro fa ty de naheno loatra le valy teny resaka rehetrarehetra fa za koa ty de nao fa saika manontany andraikibozy zany zatra nanontanyko andraikibozy zay le resaka hoe vavalahmady vavaady sy ny vava rehetrarehetra vavalapasy vavorona de ny tena resaka eo teneniko vavavavafito vonany ny zavatra resaka eo teneniko le resaka fanafody le resaka hoe tsy tena tsy mba misy fepetra raisy fanjakana ve le any amin'ny pharmacie fa tsika ohatra faly mitokana EPP manasa teny seroa fa te fahasalamana ohatra dimy zany ve sa eny efa ny okevitra fotsiny koa zany mihaino anao ihany mbola mienona reo mihaino manodila tsofiny izahay mila mandany crédit anao de resaka teneniko hoe ny fanjakana ohatrany tiaka vitesiny festendikirosy nefa le tomobile hoentiny alizazy tsotra sady simple course aleo le eo ihany ny karakarainany ok efa masotoana reo vava rehetrarehetra io dia manandanja amin'ny teny malagasy zay na tonga le vavahady ohatra de mazava be zay vavalavaka ohatra zava be zay allo tsara misaotra misy fomba fijery tiana zaraina fa sao de mety ho marina mety hitombona nefa koa mety fomba fijery hafa ny tany ivelany raha nanao confinement de tsy fanafody ny confinement fa hierovana le aretina tsy hiparitaka hanamaivana sary zany fanjakana aloha amin'ny fikarakarana
mandra-pahita solution tsaratsara. Fa eto amintsika ohatran'ny hoe mitangorongorona confinena, manao an'izao confinena, tsy vahaolana tsy manasitrana anaretana ny confinement na fanakatonana tsena. Fa mandra-paha insistena geste barrière, erreur ary vahoaka no miteny hoe tsisy ny aretina na hoe tsy manday tramoko. Fa eo akaikin'izay koa fanjakana mitady solution rapide. Efa atao opportuniste tsika, afaka mijery nandritra ny herintaona hoe inona ny fikamaombona ataon'ny olona, dia mila miangage zavatra atao atomboka ilay zavatra tokony ho an'ilay vahoaka. Fa tsy hoe ny anona fotsiny dia migrevy ny ary, te hiasa ny ary nefa mena fahafahana, dia manjary tsy mety. Manarak'izay isika lehilahy aza paritaka ny zanaka, ianara vehivavy aza manaiky anaparitahana zanaka, samy mahalala ny tenany dia samy mahatsapa ny tenany. Soratra. Mameno ny tany. Marina nenao. Mameno ny tany. Tsinjovy ireo vehivavy maromaro izay tsy ampy satria nisy ny lehilahy vitsy ny vehivavy. Nefa eo koa mbola lehilahy misy mivadika vehivavy. Tsinjovy ireny vehivavy ireny. Eny tompoko. Allô? Eny tompoko. Maheno anao. Miaraba Salamy. Softy. Allô? Allô, maheno tsara e. Maheno tsara. Oui, miaraba anareo avy aty Antsirabe tompoko. Iseheno zanak'iray mibozy vavy matoa. Saika mba hanao témoignage kely fotsiny manamafy kely an'ilay témoignage ny dada teo zany. I dadako io sady mba ho torohevitra ho an'ny marary koa e. Zany hoe efa fantatra apetray daholo moa zany hoe inona tokony ho fepetra ho raisiny. Fa ny zavatra tena nampiavaka ny dada kosa aloha, dada tena fantatra hoe mafy be izy, mafy be ara-tsaina. Dia hitantsika ihany izy tamin'izany fotoana izany satria anisan'ny tsaboana tato an-trano zany, anisan'ny tsaboana tato an-trano mila mafy saina be rehefa voasorana io tompoko. Tena mila le marary zany tena mila matanjatsaina be. Ianao moa zany le nikarakarana azy tany? Eny tompoko anisany eny tato an-trano izy zany no karakaraina fa izay fotsiny afisaiko amarary hoe aza mitanolika rehefa tratran'io. Tsy ohatrany hoe fièvre zany fa fièvre tena hoe mafimafy izy tena mafy fa aza mitanolika mihitsy fa idasa zany dia izay nahitako anazy hoe izay no tena natafavoaka ny dada fa dadany anisany efa hoe olon-dehibe no tratran'ilay aretiny dia tena hoe aza mitanolika fa mafy foana reseo foana izay ny toetraina nentin'ny dada. Dia ny faharoan'izay izahay nampiatrano any dada tato an-trano nikarakara anazy tsy nisy voan'io aretiny io izahay. Ny fitandremana natao fa indrindra tadidin'ny dada nofenoina voankazo tato an-trano, nofenoina legioma. Dia izay zany mba torohevitra mbasika ny fianakaviana rehetrarehetra izay manana marary hoe raha mbola azo atao tompoko dia fenoy voankazo ao an-trano, fenoy izay zavatra rehetrarehetra naturel rehetrarehetra. Fa izy karakara ny dada tsy misy voa na kely azany. Nefa ny ataontsika hoe tena ny fanosy. Tena tsara dia sora be dehibe aloha zany izy. Alahelo ray mibozy maheno anazy ndre. Latsaka ny ranomasina ray mibozy. Aina tonga ray mibozy ninao an'izao teo. Nalahelo izy. Izy aza milaza hoe olona mafy lo be io, mafy saina be io. Fa ny fangatana fotsiny sena raha misy legioma sy voankazo dia aleva ao mba mandray. Zay tao amin'ny DJ. Zay koa te ho salama ohatry ray mibozy be. Zay te ho salama ohatry ray mibozy. Inona ny mahatonga ny ray mibozy ity mafy lo be ohatran'io? Satria sola. Zanak'iray mibozy fafiry zany mbola kely. Vavy matoa. Vavy matoa. Ary dia mbola mandray Orange Money koa telefôny zay eno amin'ny mazandry lahana. Miaraba tompoko. Allô, miaraba tompoko. Miaraba bana ray mibozy fa voaka tsara. Io misaotra indrindra makasitaka. Dia eny tompoko dia mba mpiantany hoe ahoana zany azahoana le numéro le docteur Sabotsy ohatrany mba nahaliana any izy teo. Satria leo misorika tao izay mitsabo. Amerina miafy zay Ovarona. Dia ahoana azahoko anazy? Ao amin'ny teknisianinao le tapitra fandarana dia afaka miantso dia alefatsika le numéro. Dia larisa samindray mandeha koa ianao na tonga dokotera tao. Dia dokotera le ao amin'ny fitabala izy. Dia ohatrany ianao mihitsy mitondra azy tadidiko tsara efa elaela. Dia mba mety hoa tamin'izany anontaniana Erika izy any amin'ny larisa misy numéro any dia mba afaka azoko miaraka rehefa avy daholo ve le dokotera le manao ny fitaba iny.
Indrasy dia atambatra rehefa avy eo daholo arany. Miafy mastoary eo. Tiara zany dia alao mitsy no tapitra ny apelina dia tapaka ny antsony iza le zanak'iray miposter mbola afaka miverina miantso. Afaka tonga dia atsona mitsy dada dia dada no atsona dia le mitapany fahaefatra any vavolombelona. Tena hoe fijoroana mitsy ria zany ary dia arahana fiangonana vaovao zay eto amin'ny rivotra. Izany atao pasteur. Dia pasteur Raibouche. Dia mitatam-bola sy Edy. Secrétaire Za. Eny tompoko. Iaraba tompoko. Iaraba tompoko. Le juran'le dokotera avy afaka ovaina fa le olona ohatrany tsisy mivako loha mihitsy. Manino tsika raha ohatra hoe rehefa tsy arahan'le satria zay miasa amin'ny fahasalamana ihany. Dia makao amin'ny pharmacie dia le alohan'le pharmacie eo anosy be eo tena tsisy mirarahan'le dia ianao mba miteny azy azafady mba betao le ary vavanao rano. Dia hoy izy hoe ny mpanan-karena ao izy reny ihany no matiny io. Fa zay tsy matiny io zany. Eo alohan'ny pharmacie mihitsy izy nefa zay miasa makao amin'ny pharmacie zany dia tsy maintsy makao nefa zay fiarovan-tena zay. Zay lasa miasa sabotsy lahady 7 sur 7 tsy mety dia lasa le dokotera sy le mpiasa amin'ny fahasalamana zany mijaly daholo. Ika tokony hifampitsinjo zany. Mila mifanampy geste moa zany kely fotsiny nandrasana ny vahoaka hoe mba miaro tena fotsiny dia vita dia mba mifampitsinjo fa manjary lasa betsaka zao dokotera efa tena marary mihitsy ny ainy marary izy reraka. Ika tokony hifampijery ihany fa tsika tsy araka mihitsy hoe dokotera be da be nya dia hisabo ny vahoaka malagasy iray manontolo. Tsy hijery resaka politika zany fa resaka hoe tena mahisy zany zay. Za io zany zao tena mandray président mihitsy hoe mankasitraka to président ino za zao tena mandray président mihitsy hoe ho anareo vahoaka dia mahazo mifampilako nareo ho an'izay tsy maraka lalàna rehetra tsy maraka dalàna mizita bariera nyato mantsy dia zao ianao milahatra mandeha mividy zavatra fotsy ianao milahatra dia ianao zao manajary le ray metatra hoe mba alao miembosembotra kely fa miala avy any kala zaninina kely avy tonga dia misisiany dia izy mitsofoka eo alohanao eo ohatry zanina ariarina anao tsy hainao ndray vandravarana mitirika be ohatran'ny vao masovy miarabany groupe Daniel. Araba tompoko. Salamy. Salut Rakoto Barona Yandry, salut Miura Larissa, salut Daniel. Zelahy ka tsy tonga poketran'olona tsony fa dia miteny an'lahy zay lahy miantsoantso eto foana eo. Zao aloha zany dia tsapa fa marina le cause-ndra doublenina mpanao rap hoe fisika eto ambonin'ny tany dia efa miracle fa tsy mila rally. Fantso an'ny mpanao rally miracle iny. Sorana an'Andriamanitra fa mbola misy oxygène tsara eto Madagasikara, mbola misy dokotera, mbola misy tratra kely tsika tsirairay avy afaka hifohana rivotra. Zao vao tsapa afaka ity tratra ity vao kitika kely na ho an'ny foka sora na ho an'ny tsy foka na ho an'ny mpanamoly na ho an'ny tsy mpanamoly dia mbola misy asany ihany indrindra fa ny fampidirana rivotra ary fitazomana ny taux en saturation d'oxygène ho ambonin'ny 95. Teboka anankiray faharoa dia ny dokotera tena fa bobaka ny reraka any, bobaka ny voan'ny corona any. Mahafantatra zao tena efa mampatahotra kritika be ny kany dia mampahery ny dokotera. Mety isy dokotera abandonne toatsy mbola vao manomboka io resaka io zao fa tsy mbola vao pikitsika mbola elaela le terme pique vao hivoaka dia izay vao voalohandohany aloha zany zao aloha dia mba tsara sanjila be filazana azy sa hoe ahoana fa fanafody mbola nisy zao izy efa manomboka metsisy ny dokotera mbola tsy dia reraka zao izy efa manomboka mireraka mbola matanjaka le hery fiarovany le hery fanoherana ny anticorps koa iny ntsika tsirairay tsy afaka mandidy sy mibaiko anazy tsy manana telefonandevany tsika ty an-tanana. Ny anankiray fahatelo dia le publicité nataoko hoe ampidiro asio psychologue mikarakara reny dokotera reny marina asio assistant social travailleur social any amin'ny hôpital marina asio alcool linguiste mila fantaritra ihany koa fa ny mpitsabo dia olombelona tahaka tsika misy farerana tena marary izy rehefa hoe tratran'io reraka izy rehefa hoe tena betsaka loatra ny marary miaraba tompoko manahoana daholo manahoana boto mama lalao miaraba mama lalao salama salama be faly be na hainao an'ilay zanak'iray mibozony ampy eo eno aza koa raha ohatrany be zany za koa tompoko dia tena narary ary tena mitsaboana tato an-trano fa tsisy vony zanako na iray ary
tena nisy miaratory tamiko mihitsy ary satria za foazana amin'ny alina menina fanatoko ny rehetra fa tsy vo dia misaotra betsaka fa ty rehefa mijoro vavolombelona ianao dia ohatr'izay koa ny zavatra nataoko mihinana voankazo mihinana sakafo ara-dalàna mihinana zavatra rehetrarehetra io aloha tena tsisy mihitsy satria za koa diabetika teo raha mibozy aty zavatra iny saika anontaniako inona natao hoe maty inona natao hoe dangy inona natao hoe lava satria tokony atao hoe maty le olona rehefa maty ary zao aretina mahazo atsika izao dia tsy fantatra fiaviana ka noho izany ny fahafatesana amiko zany no miteny raha tsy mety ny teniko dia ario kaza ny teniko mamalalao no ariana fa ny fahafatesana dia tokony horaisina fifaliana rimopera spastera izay manaraka azy satria nahoana tsy maintsy andeha amin'io ianao na multimilliardaire na mpankataka ery amoron-dalana na matory ery ambanitetesana na iza dia tsy maintsy andeha amin'io tokony horaisina fifaliana ny fahoriana fa tsy atao hoe fahoriana fa fifaliana satria hoany amin'ny fanakavan'Andriamanitra raikitoa sotra betsaka indrindra raha izy malala zay ho tonga fahoriana fifaliana no andazo ako anao reretina mahiry se tanky ino hoe tanky tanky te malagasy ka tsy manaja le tanky teny tanora tany amin'ny taona 2000 tany any olona maty tamin'ny famelezana azy no ny valifato no antsoina hoe danky fa ny ankapobeny malaza fahafatesana rehetra moa dia hoe maty ny hoe lavo indray dia teo an-tany-piadiana ianao no lavo tsy voatery ho maty fa lavo fotsiny enjera tsorara amin'ny tany fa raha raisina amin'ny fahafatesana ny lavo dia antonona ny olona tao anatin'ny ady tena natrehina mihitsy izay no mety aminy fa raha tanatin'ny hoe tsy fanoherana ny aretina fa no ny fitiavana ny leo faty azy ny natao tsy lavo izy ina le dangy teo ry rembozy maty no dangy sady dagy le izy dangy tra le herim-barona tra Tac tac, vous n'êtes pas encore abonné? Profitez du décodeur avec un mois d'abonnement sur Évasion inclus à seulement 60 000 arias. Rendez-vous vite auprès des points de vente Canal+. Les bouquets Canal+. Merci. Ay, softy to. Ona zany mifandeha to sao. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors ngamba indramo kely aloha zany papier toilette softy to anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy WC asindramo kely aloha zafady eo. Miazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softy Do. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Ah, le sary tamin'ny anniversaire maman zany tonga ao amin'ny MP-ako zany. Oa, dray, to tsisy ninona akory. Ah, zay kosa angamba. Dada wala sy eo amin'ny telefônina foana e. Afa ihany manana safidy maromaro ifandraisana amin'ny namako amin'ny tambazotra serasera. Akamago, misy vemega anaovana Facebook sy Messenger, sy na SMS roapolo. Miampianto 10 minitra makany amin'ny numéro famille, amin'ny sarany 100 ariary monja manakely 420 ora. Antsony 222 étoile 1. Orange. Jolita, que des fruits pour un bonbon naturellement bon. Un délice pour tout événement. De la joie pour tous avec Jolita. Bonbon pâte de fruits sans gélatine. Les piles qui vous sauvent la vie, ce sont les piles Everready. Les nouvelles piles puissantes et performantes disponibles en petit, moyen et grand format. Et oui, vos appareils aussi méritent le meilleur. Everready, les piles qui ont 9 vies. Café Zoto mampihiratra vao maraina manome tosik'aina. Café Zoto mampazoto ireo malaina. Manitra ery izany kafe zany. Rano fofony aloha tena ny tsirony zany ka tena kafe tena mahery. Café Zoto efa hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny mirary. Café Zoto tsy misy mafy sy laitran'ny Zoto.
ao amin'ny Aigle d'Or rateo styléphone collection gasy stylet vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra na maraina na atoandro na hariva natao andro rehetra efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra rateo stylet ianao e difaudiany zao ary les collections gasy stylet any Ingrid ary tsy tapaka ihany koa page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e Aigle d'Or gasy et stylé Aigle d'Or miaraka amiko isanandro koa misy tomobile ray maty relangany ty tsy manamboatra Mikakatra makigalana dia afaka antsifanasolotra sy menaka ary amin'izao koa raha sendra olana dia afaka misitraka ny tolotra vaovao izay fibatana maina impony ireo taxi be manana karatra makigalana sange hoe efa niteny an'ilay mila le karatra maki marotra be tsy lesy zany atsony 033 51 218 70 na ny mailaka la carte maki @galana.mg Audio mbola tsy mpanjifa ve araroto fa enina lara monja ny décodeur miaraka amin'ny abonnement amin'ny évasion mandritra ny ray volana any amin'ny mpanjara Canal Plus ary ny fotoana e les bouquets Canal Plus RDJ amin'ny Siv Maraina ny olona salama no afaka miary sakany ny fianaky ny corona manao varovava orona ajaony ray metatra aza mivorivory raha sendra misy marary aho dia mifamindra ny aretina tsy manatongotra ny coronavirus fa ny olona no mamindra azy aza be didofa mitady loza ho an'ny tenanao zany ary andoza ho an'ny hafa ry olom-pirenena sakana ny covid-19 fehezo ny rendrarendra hisakanana ny corona Sodrivotra! Sodrivotra! Amin'itoy ihany no resantsika mitondratrano resantsika eo Larisa eo Barona eo Raidonjy eo koa teknisianina mandry resao kely ty zavatra manoloana atsika Larisa efa hitantsika amin'ny sary manaraka amin'ny vantanareo Softy moa zany manohana fandarana Softy Pet Planète Orange Softy no hitantsika miarihary eto ambony latabatra eto misy izy les papiers toilettes aloha zany ty resanty fa tsy les mouchoirs jeté fanisinana lelo akory misy ny Softy doux des Softy doux en rouleau individuel zany hoe le mandeha ila le mandeha singany de misy izy les Softy doux en paquet de 6 le izy zany hoe reo hitanareo reo anakenany ao anatiny izy io taratasy malefaka nefa matevina izy io de raha sendra fotsiny izy hoe latsaka any anatin'ny toeram-pivoahana dia tsy manentsina velively toeram-pivoahana mihitsy izy io mora levina zany misy manko tena misy manoratra mihitsy raha mandeha amina toerana fisakafoananareo ka hoe mandeha amin'ny toeram-pivoahana le fisakafoanana dia hoe tsy alefa ao anaty lavaka ny taratasy ohatra to dia miteny ohatr'izay mihitsy izy satria tsy levina le izy manentsina dia ankoatran'izay ihany koa ao anatin'le amin'le paquet de 6 misy karazany telo misy hanitra anankitelo izy io le hitantsika amin'ny maintsomaintso hitantsika io aloha io dia io no aloe vera dia ny mangamanga tsy mangamanga fa violet violet izy zany lavande dia ny orange dia vanille hanitra vanille zany dia misy izy le Softy doux tsotra fotsiny ihany aiza no ahitana an'ireo no ahitana an'izay hoe Softy doux zay eny amin'ny épicerie eny amin'ny grossiste ary station service tsara marihana fa misy an'le paquet de 6 dia eny amin'ny station service ihany misy anazy dia na tonga dia amin'le grossiste ihany koa dia manjifa ny Softy doux fa tena tsara miaina am-pilaminana ihany koa ianao anatin'ny toeram-pivoahana misy hanitra hafa ihany koa raha ohatra hoe misafidy ianao mba tsy tianao tonga dia hoe rano iray le fofona fitra zany dia jerena kely izy tsara be izy fofona fresh tsisy fresh zany to fa lavande dia aloe vera dia hoe nahakipy koa ranomasoko dia haiko le fofona be tsy mandefana maimbo mihitsy zany anareo mba hoe miavaka zany le fofona fa le fanaovana azy koa ny azo ataony ohatran'ny blagny ihany tompoko la mangalaza Eugène dia alaina zany le taratasy alaina zany le safosafo dia aforotra Softy doux ty fa tsy Softy doux alaina zany le Softy doux dia aforotra tapahana zany le lakiraina dia aforotra indray mandeha dia mbola aforotra indray mandeha
dia rovitina satria mitsitsy zany tsitsina zany satria tsy tsara be le fofona lavandy zany zany dia afotry indray mandeha ihany dia atsofoka ny tanana dia atsofoka ny tanana dia mifitra amin'izay ianao dia sikirina tsara manao an'izao le izy dia le ambiny kely iny sikirina taiko dia be fofona lavandy ohatran'izao ka fofona lavandy iny dia manao lavandy moa zany ny fiangonana milahady fa ny zavatra ananarana aloha dia ilay lava hoho efa mampiasa le lava hoho sahirana ihany ianao mba fa tena fanentanana mihitsy hoe tapafoana ny hoho satria ny hoho le sisisy koa iny dia mitahiry aretina ny Larisa atao fohy tsara ny hohonao tsy mba lava ohatran'ny ny akamaroam-behivavy atao fohy fa iny koa dia izy mitazona aretina iny fa tsika mieritreritra hoe lotoloto kely iny zatra siksikirina fotsiny dia vita tsia fa atapao satria mitahiry an'ilay izy dia toy izany ny sofitianao ranabavy zaika afaka jifainareo mividy mirary ny softy tsara ihany ny ainonareo an'ilay satria rehefa tonga indray ny amin'ny zoma dia zoma rehefa tonga indray ny zoma dia misy ny lalao izay arahanareo amin'ny baronne dia afaka maka ny loka tianareo tsara mpisahifana fa ny loka azonareo rehefa milalao anatin'ny softy-do nareo dia maha softy-do individuel anankitelo nareo maha softy nature anankitelo ary mahazo masika softy anankiray fa nisy ny nakaloka taty dia mbola hitanina ihany nareo ilalao rehefa tonga ny fotoam-pilalovana iarahanareo amin'ny baronne ary herinandro ao aorian'ny faninanana no fakanan'ilay loka va dily ny herinandro zao le izy vita zany lalao ny maraina dia avy tonga dia maky nareo zoma dia herinandro ihany ny fangalana azy fa rehefa tsy tonga anatin'ilay herinandro ianao dia efa loka hafa hoan'ny mampahazo loka hafa indray ny loka fa tsy hoanao intsony raha tsy maka moa ndray dia mba mahitondra hody zany zay na dia misasa ary ny gazety tsy mahasalama rehefa hoentina mivoaka satria iny mainty soratra mahakamo be anao ifitra dia nefa eo amin'le misy le olona le olona maty iny lava pitondrenanao mainty amin'ny gazety rehefa tsy manao an'izany hoe ifitra amin'ny gazety dia jerinao tsara hoe mba tsy ilany amin'le hoe misy an'le mémorial sy le hoe filazana manjoro eny ohatra mahakamo any nandray amin'ilay tenin'Andriamanitra ny tena fadinaka le ana koa tsy mety le fonina kahefa to dia misolivatra garanga marina fa le anarany tena sarotra be satria misy olona manao an'izany le olona avy any ambanivohitry anina zany afany amin'izareo nefa izy zany dia be ny tanana amin'ilay faritra mihitsy izy dia tonga dia Antananarivo izy petraka atao 67 andeha hitady hazo kely ihirana satria izy efa zatra mifitra amin'ny hazo kely zany any ambanivohitra any amin'izareo any hainy ve zany hainy ny tady hazo kely zaraky ny tanàna zany mariny toko fa tsy likesika reny ny firina fa reny to dia misy karaha vao reny ny ampiasaina fa hazo kely fotsiny zany na dia tady araky ny tanàna izy dia ampiasa an'ilay izy allo valiko akory amin'izay nagagaly namana hoe ole ty ry barana ahoana misy anankitelo le ty ao dia aiza ny fira dia sasana fira dia sasana allo valiko reto fanontanian'ny olona reto allo allo manonjamonja be aloha zany ny fahinonan'ny radio eo amin'ny 339 sy ny son azo zany hoe tapaka ny 339 zao tanzanienne dia tapaka dia rehefa tapaka le izy tapaka tao le radio manodidina aloha zany fa tsy RTG fotsiny vitan'ny 10 minitra teo dia ny sary sy ny réseau tsapa ohatrany miaraka le olana réseau sy le eny fa mitoy ihany aloha le fidirana amin'ny vatana sisisy ny pragmatisme raha impozy inona moa ny atao hoe pragmatisme raha tika tsy dia tena haiko le izy hoe foto-kevitra miompana amin'ny hatra amin'ny fampiharana mifantoka amin'ny fampiharana zany hoe raha ohatra ka misy fanapa-kevitra dia tokony hita ny zavatra efa misy takan'le resaka hoe ny tokony tsy mahaleo ny vita ny isan'ny voanjo miena fa mividiny zanaka dadanseno le niantso teo zao le zareo le satria le ao anatin'le testa zany dia zareo maromaro no manodidina teo ohatrany anay mantsy aloha zany aloha raha tataraina rehefa vita ny fitsaboana dia tsisy nizaniza any satria izay irery any nitato fa tonga dia hoe tam'zatany tatokoa zarery no hitako teo fa tsisy ny taloha tsisy ny taorinako zareo nefa tao an-trano fa zareo tao an-trano tsisy sotra retina hita fa zareo ve ao anatin'izay fotoan'izay tena le voankazo fotsiny sa zavatra ihany natao fiandry satria ny antony dia zao
tsy afaka nanao testa daholo akory le manodidina le olona le narary le misotra retina. Eo amin'izay fotoana izay ve raha ohatra ka le voankazo sy le legioma aloha iny efa samy mazoto e. Sady iny ohatrany hoe raha mihoatra ary iny tokony tsy maninona. Izay fanontaniana izay zany tsara foana misy manampy manazava. Amaly an'izay rehefa avy eo. Araka le resaka teo manko tsy minona hoe raha ohatra ka vita testa daholo ny olona na hoe vita vaksiny daholo ny olona, la question ne se pose pas. Azonareo tonga dia fantatra ny momba ny tsirairay. Fa amin'ny ankapobeny na ohatry ny anay aza ny zanaka izay efa tsy atao trano intsony fa any lavitra any dia tonga dia nanao an'ilay atao hoe protocole moa fiantso azy zany resaka ny fanafody sy ny sisa. Ary eto ampahatsorana sy ampitiavana ny tenenako fa le any Sabotsy le dokotera le nanaovanay consultation zany. Ny ankoatr'izay moa fantatritsika ihany isaky ny quartier, isaky ny commune dia misy karazana dokotera izay tsorina fa ny fahaizana mifandray amin'ny marary ilay tena zava-dehibe satria ny teknika sy ny bac plus 8 sy ny spécialisation samy manana io. Fa ny fahaizana mifandray satria amiko ohatran'ile namana dokotera io alchimiste mihitsy izy. Le alchimie mantsy ohatra ny hoe raha eny le alchimiste ane zany hoe mahay hoe jereny ianao eny angambany eny dokotera tokony misy ny pharmacien alchimiste daholo tokony. Resaka pharmacie moa dia mety na ny station d'essence ara iny dia tena tokony mihitsy ary misy station d'essence efa andresako mila manontany an'le milahatra foana raha vao misy ny filaharana hoe anao inona moa satria misy fotoana zao ny lahatra banky fito ny teo alohako tonga teo ele izy gab spécial telefôna le izy tsisy tena manazava fa zay fahaizana mitantana ny mpiasa eo ambany amin'ny fanatanterahana izay managemento moa ny fiantso azy. Dia ny pharmacie aloha zany dia marina ny tenin'le namana teo ary afaka mandeha amin'ny tsara sotra iny mankaty avere tsara sotra voaka ivato fa ny amin'ny axa makia mampatonga iny ivato aéroport sy Ambohidratrimo tena tsy mahame 19 francs fa tena mahafa-po resaka pharmacie ary misy anankiroa moa aty zany ny pharmacie dia garde lalandava. Io moa autorisation avy amin'ny fanjakana angamba io. Dia tena mahafa-po ny fisokafana ny fandraisana ny valiny nomena moa rehefa hitanareo fa gisa mainty ihany ny filgody teo satria raha mitenitsika zitro gisa mainty, nosador gisa mainty, vimag gisa mainty, lovinox gisa mainty, be dia be ino sariko iho ramzay Raznavour. Eo amin'izay le lafiny pharmacie izay miankina amin'ny fahaiza mitantan'le olona ao io mba manampy ny olona koa satria ny fomba fividianana zavatra pharmacie misy olona mampalely koa izy ihany avy eo dia isaina le 500 sy arivo ny tanana ataovy izao ny tsy afaka amin'ny telefonina akory. Ny resaka taxi koa amiko aloha ny hevitro tokony afaka miasa amin'ny alina ny taxi. Dia izy koa aloha zany zao araka le pragmatisme resantsika teo tena ilaina mihitsy ankehitriny ny fahaizana miara-monina ho an'ny mpanao teny midina sy ny mpanao teny miakatra, ho an'ny vahoaka sy ny tompona andraikitra, ny fiatrehana n'ity zavatra ity satria fantatritsika ihany fiarahamanana ny aretina, iarahamanana ny fahoriana, iarahamanana ny fahantrany ny firenena amin'ny ankapobeny rehefa tafian'ny aretina be tahaka an'izao. Ka dia zay pragmatisme le izy fa ny resaka hoe fanafody moa le iverenako kely teo rehefa tsy misy le izy dia le pharmacie tena misy miteny mihitsy hoe ivereny rehefa raha riva fa mety misy, ivereny raha pitso. Za mbola mampirisika foana misy ny pharmacie misy ny fanafody tena scientifique moléculaire, misy ny fanafody manafika ny aretina ao amin'ny tena maizy azy fa misy koa ny zavatra bebe, tatabe, voankazo ny selo, ny legioma eny an-jaridaina, ny resaka tambavy madinidinika ao anatin'ny fahendrenany manao azy ataovy rehefa ataovy foana. Okay. Mahakasitraka dia hovaliko ary ny fanontaniany reto olona ny angoty aloha novaliko ny natao ange tsy hoe voankazo sy anana fotsiny ny legioma hoe ny fitenenana teo fa ny hevoka isaky ny efitrano natao isakariva. Zaho aza mbola eo ampandrindra dia indzay eniko mandefa hevoka mitety ny efitrano misy efitrano maromaro moa dia eniko manao an'izay tonga amin'ny efitrano misy dia ambonin'izay ny tsy fanapahana ny rehetra le karazana fanafody miaro dia ny foto-tsakafo tsy hoe legioma sy voankazo fotsiny fa ireo avahana mihitsy ireo foto-tsakafo hoe manatevina mampitombo ny hery fanoherana aretina indrindra fa fanoherana ny coronavirus. Zay no tsaroko tsara tany Antsirabe ary nahatra aty Antananarivo moa tokony hanao an'izay isan'andro ny hevoka
ravintsara ohatra, romba ohatra, reny mahery tena mahafaty ny karazana mikroba na virus na bakteria isan-karazany. Izay no anatevenako an'iny valim-panontaniana ilainy gotiny. Vava alamady, vava izao, iny aloha tsy azavaiko raha le hoe vava hady, vava n'ilay hady, misy hady vory aty Merina indrindrindra any Betsileo any, any Antsianaka any mahita vitsivitsy misy tanàna miorina eny Tampitenobohitra ary hodidininy ny hady vory. Dia misy vavahady fidiranao tanàna mamaky an'iny hady vory manodidina ny tanàna iny, zay naharaikitra ny anarana hoe vavahady. Ilay fidiranao tanàna nefa mamaky an'iny hady manodidina ny tanàna iny. Ohatra koa hoe vava harona, vava fantatra ho azy inge zany tsy azavainy. Fa lay ao amin'ny toninandro hoe vava alamady, vonto alamady, vody alamady, hafa kokoa ireny. Fa raha zanabintana izy dia tsy misy ny vontony fa dia vavany sy vodiny fotsiny. Ohatra hoe adaoro, vava adaoro sy vody adaoro no misy satria zanabintana ny adaoro, ny ajozaoza, ny alasaty, ny asombola, ny alakarabo, ny alakaosy, ny adalo ary ny alotsy, zanabintana ireny. Fa ny alamady sy ny asorotany ary ny ady mizana sy ny adijady no reny vintana, dia ireny misy fizarany telo. Dia ny vavany, vontony ary ny vodiny. Fiafarana ny dikany hoe vodiny. Vava dia fiandohany. Fiandohany ny fotoana io. Ka raha ao anatin'iray volana miandoha amin'ny alamady ilay volana, volana alamady ilay izy dia ny andro voalohany vava alamady, ny andro faharoa vonto alamady, dia ny andro fahatelo vody alamady, ny andro fahaefatra vava adaoro, ny andro fahadimy vody adaoro, ny andro tonotoeotr'izay any tonga eo amin'ny asorotany indray ianao reny vintana io dia vava asorotany, vonto asorotany, vody asorotany. Iny zany tsy resaka hita maso fa fiandoham-potoana ny vava. Ny tena fibahanan'ilay fotoana no antsoina hoe vontony ary ny fifaranany no atao hoe vody. Zay ny fanontaniany Neny Lalao. Maty, dangy, lavo. Ny maty tompoko dia mahalaza ny akapobe ny fahataperan'ny aina. Ilay nofo ny tsisy aina intsony dia zay no lazaina fa hoe maty. Fa ny olona dangy indray dia ny olona mody maty reny zany. Tiako raha mody maty fotsiny nefa malalaka be ho any hevitra hoe maty. Na tsy dia maty azy izy, na saritsariny maty fotsiny, na torana fotsiny. Izy tratra kômaka izy dia mody maty. Ny resiko dia lazainy hoe maty. Maty le baolina. Maty le baolina. Zany tsisy nofo, tsisy nofo fa hoe nahazo faharesena ilay nidirany baolina. Ny dangy zany dia entina milaza ny olona voa maty mihitsy tamin'ny famelezana azy, tamin'ny etraketraka na tamin'ny famaliana faty. Dangy izy rehefa avy eo. Ary ny hoe lavo dia eo amin'ny sehatry ny ady mihitsy, ady vatany zao mihitsy. Izay no ampiasana ny teny hoe lavo io. Ankehitriny moa dia ambara le izy ho fanajana izay maty tamin'ny ty aretina coronavirus na covid-19 variant ty, dia lazainy lavo amina alahelo lazana fa lavo ny aretina valana aretina pandemia rano. Entina manaja fotsiny iny matoa atao hoe lavo, fa ny tena marina amin'ny teny hoe lavo dia ny olona maty teo an-tany-piadiana, zay ny tena lazaina hoe lavo. Ary zay zany tokony voalavo satria re voalavo reny avy miasa izy reny dia tratrany mifantrika dia lavo teo izy. Dia voalavo izy. Ary amin'ny finoana kristianina indray, fitondran-tena ara-kristianina dia misy le hoe lavo. Lavo n'inona? Lavo ny fitondran-tena maloto izy. Zany hoe nanao firaisana ara-nofo tsy mifanaraka zany le hoe lavolavo manana aretina. Aza mandromandro manana aretina no fiteny fa tsy hoe lavolavo manana aretina ka. Lavo ny aretina ho fanajanan'le olona maty ny aretina dia atao hoe lavo. Aretina izy fa tsy atao hoe maty ny aretina. Lavo koa zao fitenenany Ambatomazaka rehefa hoe lavo dia menjera. Iny lavo. Vakina karatra. Fa menjera zany manko tsy midika fa fatesana mihitsy menjera ary dia amin'ny alahelo lehibe no nambara fa menjera no izy. Slifatra. Any vakina karatra indray le hoe manolana. Tsy manolana le manao aterisetra amin'ny vehivavy zany. Fa any Antsirabe zany toko dia azo atao zany fanolanana satria tsy fanolanana. Fa ny azy tsy mba hoe nanolana fa izy hoe nisavika.
Misavika vehivavy iny mpanolana vehivavy mpisavika vehivavy iny de lasa ohatry ny omby indray le vehivavy satria ka zay misy ny vehivavy manko misy omby vavy be de misy ny omby vavy kely de seo aza manitatra satria amaomby satria ny savika manko de anisan'ny tena kolotsaina avy amin'ny faritra Betsileo iny ny savika le misavika omby sotra zany iny ary ny vehivavy zany rehefa tanazy tonga de saviana izy tonga de aveo izy de saviana zany de manao zay fihetsika zany le vehivavy de le lehilahy zany manaraka zay fihetsika fotsiny eo zay nenao anse zao fanampinampina kitarina angely izy ane le savika tena ny anako le fanampinampina sakafo anaray miboza ndresana teo e fampafantarana olo ohatry ny hoe mila zavatra mila magnésium menao de be de be ohatra hoe avocat zavoka zao misy am'izao fotoana zao a renireny voanjavatra renireny ihany koa ohatra hoe ny papay anga ny anaka ny voankazo rehetra voankazo rehetra zay vazidika izy bozy fa lasa pe le lana te le resaka kakao ihany koa mety koa aloha mbola miresaka sakafo Larisa ny kakao ihany koa mety ny akondro ihany koa be de be mihitsy zareo fa de tsika eto Madagasikara moa zany manakarena voankazo manakarena legioma fa de ampifandimbiaso izy reny ampifamenoy amin'ny sakafo hoaninao ampiarao amin'ny vary tsy maninona mihitsiny de zay ka eo am'le hoe resaka le fanolanana teo mantsy zany zao anisan'ny fiteny tsy fanolanana indray le izy fa rehefa nibandy anankiray ka miaraka amina sipa anankiray dia anisan'ny fiteny tena zesta avy any amin'ny faritra mihitsy faritra ainareo le tiako tenenina dia zao foana tenendrareo andeha avy nitoto bajaja satria bajaja zany narany vehivavy io zany hany de atao avy izy malayo avy nitoto bajaja ringa tonga de efa mazava dika zay tsy avy nisavika fa nitoto bajaja io zany tonga de efa tsy haitso zany fandehanao zany firy le zaka le bajaja le bajaja ave pneu akofia 3 mandeha tsara daholo tsisy mbola pneu vaky mihitsy toy izy raha imbozy ny fanontaniako aminao ry Baronne dia mifandray amin'ny Maria ny bandy akamba le hoe fitaterana rehefa mbola misy ny olona afaka mangalatra manao fitaterana ohatra moa zany Antsirabe Antananarivo naseho tamin'ny fahitalavitra dia avy aloha koa andeha ny hafa asa aloha tsy rehefa tamin'izay ampitondra fanjakana zay ary rehefa tsy misy ny tompony atao aza omena lalana manokana na aza avela angalatra ny sasany allo seka ihinana ho any ao mivantana ho azava fa io ohatra ny pasteur Rabenja zany ary madame Bago ty io fa tena ataoko mivantana de misy tsara iny fa io zany le antaniko ohatra ny endrika eny fa ilaina ihany ty hoan'izay samy ihinana aloha mino fa tsara kosa ty io hita tsara mihitsy ianao tazona solomaso ianao raikitra mitenenanareo aza mitsako mihinana tongolo Larisa tsy masika be avy badada bajaja reny bajaja reny fa ty tenena hoe ohatrany tsara izy ty ho an'izay sa tena mahinana satria satria bio ny bio raha tsy diso mino fa hanampy ny fanazava hoe na mihoatra aza ny bio olana loatra omaly aloha nisy nanao publication hoe le mitondra moto amin'ny tanan'ila olo makely hery fiarovana de ny ankoatran'izay moa zany de hiditra farany fotsiny amin'ny baolina riva amin'ny baolina mandeha eto mambe paherina maka de maka Real na maka Chelsea de maka City mazavatsara zay ao anisy anareo eto mambe bajaja aloha liteny bajaja mitoto bajaja mantegna zay lamba tsy mitoto bajaja mitoto bajaja daholo tsika rehetra ny resaka le hoe fitaterana moa zany hoe afaka atao le izy za aloha zany de manentana ny fanjakana mihitsy sokafy ny fitaterana fa eo am'le fepetra ampiarina azy no tena zava-dehibe eo zany ohatra ny hoe ny mpandeha ao anatin'ny fiarakodia de atao le bus classe zany hoe tena olona vitsikely no afaka mandeha de esory le seza mba tsy ahafahan'ny olona mampidipiditra eny an-dalana sy noatra zany sy ny
za moa zany le afetsetsena kely tsika moa le fetsena raha ty moa zany de efa raha malaly ary tsy afaka amintsika mihitsy io de apetrao tsara le izy de eo amin'ilay hoe tonga any amin'ny fandalovana amin'ny ny mpitandro filaminana rehefa mandeha ny lalana zany de misy an'ilay mpanao PR mpisavo fiarakodia reny de jereo daholo mihitsy hoe manaraka an'ilay izy ve aoka ho ahenantsika ny atao hoe gazety izay omenao anatin'le izy satria reny ihany koa no anisany antony izay mahatonga an'io zavatra iainantsika am'izao io zany hoe anika aloha idina mihitsy satria isika mpitatitra ihany koa nge misy afetsifetsena kely daholo any amin'ny zavatra rehetra ary zany rehetra zany hoe anisany antony manam-pahatonga fiparitahan ty zavatra ty eo zany hoe esory le seza ampiasao atavotry ny bus klasy vitsikely tao anatin'ny fiarakodia manaja ny fepetra rehetrarehetra azo atao zay mba tsy tontonganany be ny toekarentsika amin'ny akapobeany zany satria aza tonoina fa rehefa tsy miasa mpitatitra anankiray misy olona 10 na 30 tsy mihinan-kanina ao ambadika zay be de be ny olona amiko manokana sokafy satria efa nisy vaovao zo hitantsika tany amin'ny tambajoro tseresa tany ny fiaramanidina de azo atao fa ny olona mandeha fiaramanidina de tsy maintsy manao test ny aloha 72 heures alohany andehanana de tsy maintsy manao test de eo ihany koa zany hoe ataovy an'izay koa fitaterana tanety ataovy ny test de rehefa vita ny test afaka sokafana io de mahazo mandeha ka raha ohatra mantsika samy fampizizo eto fotsiny de tsisy tombontsoa antsika rehetra nge le izy ane le izy nge efa tsy fotoanany zao hoe fanidina be tsony zao tsy fotoana famezatsiny nge zao efa manome vaolana mihitsy zany zay zao sao ma tsisy eritretra miaino le ty koa zany de sahady ve le ty ngatsy 54 Vloma inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava efatra lay Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy nefa rehefa iny zay malasa olona alasina hitarana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Aza miantsono mankafa konty eo amin'ny betplanet.mg. Betplanet. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Sorty Doux misy ny manitra aloe vera.